miray trano amin'ny maty. Nosoratany Toko Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patricia. Ho velomin'ny Anjarliva, Ony Mianjany Irina, miaraka amin'ny Arliva, Tahina Nantenaina ary ny Rina Rochelle. Roland Ramanatsonina ndray feo, Anjarliva ny Nana Totosa. Dia izay no izy Ramatoa kely Mengaly a. Mila mandalo fanidinana ny reninao raha tiatsika ho avitra ny ainy. Izany hoe tapahana hatreo amin'ny fotompeny ny tongony mba tsy taran'ny aretina any amin'ny vatany, indrindra fa any amin'ny tsinainy. Andrekako mampiorokoditra na nomeno an'izany fotsiny aza. Dia tena tsy misy hevitra ankoatran'izay mihitsy ve dokotera? Indrisy fa tsy misy e. Grave be mihitsy mantsy ny aretina mahazo ny reninao, satria ny nairana ilay antsointsika hoe fitatitra amin'ny baiky ny ozatra mapetsika amin'ny vatana mihitsy ny vo. Andray. Ny nofo sy ny ozatra no lasivatra voalohany. Dia izay tsy maintsy hanapahantsika hevitra farak'izay haingana. Andriamanitro, fa tena ahoana reny neny tsy maintsy miaritra fangiry firina ohatran'izao hoe inona loatra ny ratsy nataony? Ny zava-dehibe aloha dia efa fantatro izao ilay aretina ka mila ataontsika izay avitra ny ainy. Ka tsy manana enti-manana ny amin'izany ange izay dokotera. Fa hono tokoa ary Mengaly? Ahoana dokotera? Angady tsy mba misy fianakaviana mba afaka nifanohana aminao amin'izao fotoan-tsarotra izao e. Hatrizay mantsy dia toenao sy ilay tovovavy iray iny foana ny tazako mivezivezy mikarakara ny reninao aty. Mba miankatra ianao dokotera. Ka mboty rainga izaho dokotera e. Sady vavitokana ihany koa. Raha ny havana indray dia ananana eto kosa saingy efa naharitra loatra ny narariana iny dia leo ry zareo ka nanana mangy aza ilatsy atondry zareo tsony. Ilay tovovavy indray mpiray vodirindrina aminay. Mbola vakansy ary zareo amin'izao dia mba niangaviako izy hijerijery an'iny. Ny olana koa ange dia nandrasana ry iomby be ny aretina vao nahiditra ireo hopitaly izy. Ka tsy napoziko ampalemy azy ohatran'izao ange io aretina io dokotera e. Tsy fantatra koa moa ilay fototra aretina fa dia indraindray izy mitarainy ho marary an-doha, indraindray milazo crampe matetika. Avy eo ry radava, tsy haiko tsony e. Eny e, tsy mbola mahazo kivy kosa aloha, mbola mitsabotsika izao. Mahay reza dia manana fanantenana foana e. Ka na hery takin'inona aza ange dokotera, rehefa ny vola ety mitsabo mihitsy ny tsy misy dia tsy afaka anao ninonina e. Mitaky vola be tokoa aloha ilay izy e. Raha fanafody tsotra toy ny teo aloha afaka nanapikanao na amin'ny ampahany ihany aza, fa ity kosa tena miala tsiny fa tsy hitako izay hevitra. Eny e, tsapako tsara. Na ny vadinao aza mantsy mety ho gaga hoe inona loatra azy izahay iny dia afoizanao vidim-panafody ohatran'ireny. Vadiko iza koa e, mbola tsy manambady aka. Iza koa e, tovolahy sady manam-pahaizana ny tsara fanao ohatranao izao ve dia mbola tsy manambady ihany? Efa sany lazaiko anao izany ny marina ka. Ny fantoka loatra tamin'ny fianarako dia tsy nanam-potoana loatra ny amin'izany. Izany? Eny e, tsy mitsahatra ny mamerina ny fisaorana anao tokoa aloha tamin'ny fanampiana ho anay mianaka hatramin'izay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie hamaly an'izany avy zato eny tsy manam-pahatam-perana sy ny soa vitanao dokotera. Mengaly koa, tsy efa fampiriny amin'izay izao ianao no nisaotra anaka. Izay azoko natao ihany indray no nataoko e. Fa izay ahitana n'ity lehilahy ity izao no mampiasa ny saiko. Nataoko aza mantsy hoe ahita asa tsaratsara kokoa noho io ataoko amin'izao io aza dia tsy ahita an'io maro-polo velively mihitsy. Mahatorotoro ny foko no mahitana Mengaly miady toy izao. Tena ampiazy mafy anefa tsy hitako hoe ahoana. Izao ary ekeko fa tsy tompony ihany izay, kanefa ataoko izay fomba rehetra tsy hampimbo loatra ny aretin-dreninao. Amin'izay manam-potoana tsara ianao ahitana ilay vola. Tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana fa eo avahako mba hahita vahaolana ianao Dia misotra anao mivavaka ho anay dokotera. Izaho kosa hanao an'izay farahiriko ahavitako mandony vola hitsaboana ny neny. No manao tao foana ihany aza atao Inona tokoa moa izany mba ho hitako aty e. Ana tena vagagana. Ny tena zara raha manana baka. Ny zavatra takin'ny orinasa nefa tsy arak'izany.
Navizana zany ka. Taiza moa ny tany tsy tonga. Efa hatry ny omaly. Tena sarotra namaly mitady asa ka. Ny vola tsy maintsy tadiavina hitsaboana azy. Ny fikarakarana azy mbola olana iray hafa ihany koa. Mety angavy ny lafatra indray angamba raha-pitso dia izy aloha no asaiko miandry an'iny. Dia rehefa mahita asa dia hitadola ho karamaina iambina azy amin'izay fa ny lafatra koa aza zao mety efa mba leo ihany. Neny tsy maintsy anao izay farahiriko hanavotako anao mba manana ny zava-tsy anao moa ahy. Ianao ilay mba hany fianakaviako. Ary aleo ahitototoy hifirina amin'izay. Efa mbe ho maizina koa tia ny andro. Ny dia tongotra amin'io mbola mafotaka. Aleo mandeha mafimafina dia ila tsy horeko tsony azy izany ny tongotra. Alay trako ilay rangahy teo ka. Alako maizina. Ekeko hoe volany tadiaviko fa sanatriavina kosa aloha raha hoe hivarobatany. Raha manaiky ny sakaiza noho ny dia ho raisiny ao amin'ny orinasany. Ary ho ataony foadenono ny ekizy ny karamako. Koa raha tsy paiso ako. Olona efa ilahatra amiraiko izao ve? Lehilahy lehibe efa sasatra ny miaina. Mpanararotra ny tsy fananany ny hafa fotsiny. Tena hoe manko visy. Fa mbola tsy kivy aloha zahatra eto hoe. Mino afa raha mbola ao kosa ao Andriamanitra izao tsy hamelana hiady rery izany izy. Aloha zahaka apetraka kely mihitsy sady anokatra Facebook. So dia ao no ahitana an'izay maso. Rady valaka zany. Ohatr'izay. Arotra ny variana be nge iny matama manapaka ny arabe iny izany. Toa tsy hitany akory anefa misy fiara mandeha mafy be iny. Tandremo! Osy ty fa tena voatona ilay madama. Io tsy raha amin'ny arabe io. Andrikako engany mba tsy naninona. Ino kosa fa niarina moramora ka. Tsy naninona ve ianao teo madama? Ohatray marina. Mitomona marinina kosa nga mitera matotika. Kanefa izy teo eniko nikikika be. Ny entany nangoniny dia iny izy fa niarina moramora. Oay, ary kika be nge izany lohalika ao izany e. So dia tokony hoentina any amin'ny dokotera mihitsy azy ianao ty. Ranao fihetsika tamin'ny tanana fotsiny izy hoe aoko izao dia iny fa lasa. Mba hafahafa koa izany raha matoa. Tsy ireo ty izy raha tsy mikitringatringa ery mandeha. Mahagaga. Tena misy raha marina la terre. Manahoana ianao raha matoa kely miangaly? Efa nanahoana ny mararitsika ato izay? Za salama ihany ka. Fa ny mararitsika izao ny zara raha homan-kanina. Misy traitement novaki kely izay dia ho hito ny afiany avy eo e. Tsy mahazo tsivotsivo ry miangaly a. Mbola andala-pitsaboantsika izao. Mahakivy loatra nge ny toe-pahasalamany dokotera e. Tsy mba mety tsara fa toa mitaraina reraka foana izy. Dia io mba azo tory kely indray. Tena tsy ataoko maso miangaly kosa aloha fa na za aza toa mitady firy-hevitra ihany e. Tena hitako hoe miereraka le reniny. Tsy mety mivoatra mihitsy ny toe-pahasalamany tato ato izay. Efa miezaka nanova traitement ihany aho fa tsy misy vahaolana afa tsy mifandidiana ihany angamba. Ary no ary miangaly? Hoe ahoana izay dokotera Rato? Nanahoana ilay fikarohana asa nataonao? Efa nahitam-bokany sa? Mbola tsy misy mangirana loatra dokotera. Za fotsiny reraky ny dia tongotra dia aleoko aloha najanona mihitsy dia nahakaina kely androany. Ato amin'ny Facebook indray angamba aloha izany hijerijery. Dia mahita ny sory a. Avela kely aloha nareo mianaka. Mahita anao tato dia mba mivilina ny tany vaovao. Mirary soa nareo mianaka? Misaotra be dia be anao re a. Mirary soa anao ihany koa? Ie.
to te ampahery atoy ny fanoany fotsiny dokotera indraindray. Tsapako ihany koa fa tsy te handodina amin'ilay resa-bola andidianany eny izy. Ny fahasalamany sy ny tia meratsy andro aman'alina. Inona reny ataoko hoe? Ampio reharitra be famindram-po aho. Neny io, mba sotrana amin'izay moa hoe hono miady reraka ny zanako vavy. Efa manao izay faraheloko kanefa tsy hitako ihany. Andraso tokoa hoe ary be tolotrasa tokoa kay ato amin'ity groupe natoron'ny dokotera rato anaty. Andraso hoe jerena tsara. Ahena mifaritra kay. Tia manaraka tia indray izao une société recherche tak diplôma be indray nefa ity. Ary tia manaraka tia kosa zao hitako mety amiko. Ny olana fotsiny zao dia ny alavira toerana. Leo be koa zany ka tsy misy mifanaraka amin'izay mari-pahaizako mihitsy ato. Sa mihitsy ve ny raha tsy vitana sa ny sehatra ny fananana azy eto toerana ny vitsy. Sa ny baka mihitsy ny tsy misy vidiny intsony amin'izao. Aiza ve rangaka efa ho firy andro azay no nitety orinasa hatramin'ny call center sy ny sisa fa ohatra ny sasapoana fotsiny. Hita be hono hoe stressé loatra ozy ny recruteur. Lazainy sareo hoe tsy mahay misery stress. Rehefa mahita indray dia na miasalina na koa patron makivisy. Viaka. Hito indray misy ray. Andraso hoe orinasa tsy mitonona anarana mitady maika interprète d'anglais en plein temps. Lana vavy mihoatra ny 12 taona, niveau bac. Olona tena matotra sy montina no ilaina. Raha lininao dia alefa sofatra miafina amin'ny alalan'ny kontinao amin'ny ity pejy ity ny mombamombanao miampy sary lava iray. Ary ohatry ny mety amiko tia. Sao dia izao ihany dia andefa ny fangatahana azy. Ary mba izako ary tia numero fixe miantso aty. Aleo hoe raisina malaky. Allô? Miarabanao? Salama tompoko. Mademoiselle André Malala Mengaly fity ve io azafady? Ie, izy indrindra tompoko. Le orinasa nitady interprète nandefasanao demande ihany tia miantso anao ty. Eny tompoko, mihaino anao Anisan'ireo voafantina hiatrika ny entretien ianao. Ka te antany raha disponible ianao? Eny tompoko, mbola disponible Tsara zany. Makanisa ary ianao aty amin'ny local anay amin'ny larobia amin'ny telotolakandro iresaka tsika. Ka raha mifanentana amin'ilay tadiavinay ka mifanaraka tsara tsika dia ho raisinay ianao mademoiselle. Mety? Eny tompoko, tsy maninona ka fa aiza ho aiza moa le toerana misy anareo azafady? Ho alefan'le mail nomenao anay izao ankehitriny ihany ny adresy dia aza manao tara. Eny tompoko, misaotra indrindra Monsieur Iza moa raha tsy mahadiso azafady. Ohatra tapaka. Oe, zany afaliako tena manomboka amintsika amiko amin'izay zany ny vitana. Aleo io manatsara amin'ny entretien dia ho hita hoe tena misaotra anao atompo malalo mba ampio mba azo an'io azy io. Ary efa io tonga amin'ny mailako io tokoa le adresy nyresahany teo. Ary tsy Mengaly ve ty mamikiviky be ty? Mengaly! Mengaly! Tena maika tokoa angamba izy zany fa nahatsoka za tsy reny akory. Mengaly! Aleo somary an'izay dia kitihana mihitsy fa tao tsy somary ana mihitsy izy zany. Oay, dokotera.
ainao ty rehefa maika dia tena tsy mahalala olona tsy mihitsy. Ay, miala tsiny re dokotera. Tsy zany manko fa misy entretien hofonjeko izay any eo amin'ny telo dia matahotra ny ho tara dia izay no mahamaika io. Ay, amin'ny telo kosa avy ny fotoananareo dia amin'izao olo izao ianao dia efa matahotra ny ho tara sahady. Sa lavitra be ilay toerana? Ka aleo tonga aloha foana toy izay tarako. Izay aloha dia marina e. Moa za koa nge mbola ho disolakanjo e. Nefa lafatra ilay namako miambina neny somary taratara vao tonga. Tena aleo ngamba angatadalana aminao a dokotera. Tsy mety mantsy raha vao hoe premier contact dia ho tara. Tsy hoe gagan'ny olona any. Ay. Ie, izay ara aloha fa lasaka. Andraso vetivety moa e. Ty misy ataonao sarandalana. Mandehana taxi moto dia amin'izay mba tsy taraiky be. Dokotera koa masosotra ka. Raiso raiso fa tsy maninona. Fokona ampinanao iny. Sotra betsaka ary. Dia izay ary fa mazotoa dokotera e. Ndao ary dia mahitany soa e. Ndry tena mampalahelo mihitsy ny tovovavy iny. Mikofoka vy, mikofoka vanana. Ny vidim-panafody ato amin'io efa tafakatra ohatr'inona. Na ilay rambata na tsy asiana resaka. Ny fikorontanan-tsaina moa mangana fotsiny. Ny manahirana amin'ity izy mianaka ity koa anie dia ilay izy efa mbiakoditra ilay retina vao nahitana taty amin'ny hopitaly no ilay sitrany ahy e. Eny e, tsy hanomezako tsy ny azy ilay izy. Satry ny ankatika nefa ny vola tsy misy. Dia aleo ataony mpitsapy sasany ankilabao fotsiny. Lanjo tovahoaka be. Ireo izany mbola ho alohako avokoa. Aza hitako ny ka tsy ho voaraitsony aho. Raha koa moa nanao hevitra daladala ihany ko. Mbola ny kafrika ihany ilay vola nomeny dokotera teo. Sitrany hoe ataonay sakafo rapitso dia naleoko ny kerina dia bus. Zao hoa tara fifakatiny. Maty amarina mafy. Dia ahoana ny ataoko? Andraso hoe anontaniako itsy tovolahy itsy. Hono azafady. Amonjy an'ilay entretien momba an'ilay fitadiavana interprète daholo ve ireo olona milahatra ireo? Manahoana? Ie, ho daholo ireo ka. Ahoay, azafady, manahoana? Dia mbola ho voaray ve ity za amin'reto ankizy be dia be reto? Nefa misy numéro nomendry zareo ka. 900 eo no ho atao entretien fa tsy fantako dia hoe mahiran'izay ve no antsondry zareo? Anga? Lozo izany. Dia mbola misy mizara numéro ve amin'izao? Marina raha tratran'izany tsony. Toa ohatry ny efa tapitra teo a. Ndray? Milamina aloha ndry e. Andraso fa misy numéro ny laharan'ilay bandy akamako izay ato. Tsy andro moa dia lasa mody izy ko. Misotra anao a Jesoa. Tena misotra betsaka lesy a. Misotra. Fa iza tokoa moa ny anaranao raha tsy mahadiso? Tsy misy isaorana e. Ihaja ny fiantsoa. Ay, faly mahafantatra ny aza. Ny akosa miangaly. Ay, faly mahafantatra ny miangaly. Ary izy ity nge nataoko hoe efa samy manana ny uranovany entretien kay mbola raha be ohatran'izao e. Za koa aza kimba gagako. Dia asa hoe izy amin'ireo ankizy be dia be ireo no voaray eo. Sady hoe roa fotsiny no tadiaviny a. Eno a. Dia ireo ankizy be dia be ireo izany dia tsy hanasa daholo e. Sady tena mbola tanora kely eritreriny kely daholo reto izy. Ka izay mihitsy angely olana e. Ny tanora be dia be fa ny asa nefa vitsy dia vitsy. Dia avy eo rehefa sasatra ny mitady asa ny tanora dia lasa manao taofoana fotsiny sisa. Mitaingy tamboho mangaro-paosy eny anelakely hatrano. Nga hitantsona izy ity e. Oe, ary nandroso be izany filaharan'izany e. Fa ary indresaka teto fotsiny sika. Vitiny afa anjarandry zao. Bon sens e. Andraso aloha. Andraso aloha. Fa mba nanahoana aloha izy tao e.
so dia sarotra be. Milamina be ka kalma fotsiny ry sady teny gasy anginy tena ambanao Ay, okey ary. daosonsa Fa raha tsy mampaninina anao dia afaka mba afampiantry ve? Dia miara-motsy tsika avy eo. Sa mbola misy dia alehanao maika? nefa saika mbola hividy fanafody so za io ko. Hividy fanafody? Midira rehefa tsy lozana manaka taisaka eo fotsiny ao fa andrasako re. Misaotra mialoha. Oi, Mansoa. Manahoana tompoko? Miarabanao. Mazoto toerana. Misaotra indrindra tompoko. Raha matokely andray malala maingaly fity. Monsieur Hansa no miresaka aminao. PDG-n'ny orinasa. Faly mifankahita aminao tompoko. Rehefa fantany ary ve izany hoe izany no hiditra manaraka eo sa efa nilazainy aza. Ny mahagaga koa dia tonga dia ny PDG mihitsy no mandray fa tsy mba ny RH. Ka lazao fofoe amiko hoe ny mombamomba anao. Andria malala miangaly fitino anarako tompoko. Miangaly ny fiantsoana 12 taona ary mbola tokatena. Afaka bakeseria literaira ny taona lasa teo ary nanaraka ny sapam-pianarana anglisy teny Ankatso ny voaterin'ny janona noho ny tsy fahampiany enti-manana. Efa maty mantsy ny raiko ary mbola any kosa ny reniko. Saingy marary izy ankehitriny ka tena mila fitsaboana. Zany hoe voatery zany ianao hitady asa noho ny aretin'le reninao. Eo aretin'ny reninao io zany no motivation anao. Tsy laviko tompoko fa mila vola amin'ny fitsaboana ny reniko fa tsy midika nefa izany hoe izay fotsiny ihany no antony hitadiavako asa ohatran'izao fa mba hanome an'izay tsara indrindra aniko ihany koa hampandrosoana ny orinasa. Ka tsy afaka ny amelan'ny reninao tsy misy mpanara-maso mihitsy ankenao zany. Nefa le asa sady tsy atao andrenivohitra no tsy misy fotoana ahafahana mody ihany koa. Tena manaraka n'le vahiny anaty projet mihitsy ny nareo. Ndray teo ataoko ahoana izany neny. Eny tsy efa nampozona koa ve moa zao hoe aleoloha ekena dia ho hita eo foana izay andaminana azy. Variana be nge ianao zany Miala tsiny tompoko. Efa misy mpanara-maso le reniko ka. Ay, tsara be. Mba fantatro tokoa ve aloha ny asan'izany hoe interprète zany? Eny tompoko. Mandika teny mba mora ny fifandraisana eo amin'ny vahiny sy ny tompo-toerana. Mahafehy teny anglisy tsara moa zany ianao io? Eny tompoko. Anisan'ny taranja tiako sy nanavanana ny teny anglisy tany am-pianarana. Izay ny antony nisafidianako anjoiny sapam-pianarana teny anglisy teny amin'ny université. Sa zany ianao raha avadikitsika teny anglisy ny antony rety? Eny tompoko. Tsy misy olana ka. Okay. So talk me about yourself. Bravo. Voafehanao tokoa le izy ka. Ny tena mahafinaritra dia ianao le tsy manana expérience be sy tsy tena nandalo fianarana be nanao ahoana nefa izany ny fahaizanao. Enao koa manao izay amenatra ka. Marina izany kio. Tanora ary tia manome lanja ny tanora vao misandratra ohatranao zao. Misaotra tompoko. Fa hiverina amin'ilay resaka asa tsika aloha Mihaino anao ary aho tompoko. Le asa atao tsy zavatra sarotra be. Mila olona mendrika, montina, mahatoky ary tena vonona. Ka nananao ve aloha reo qualité reo? Eny tompoko. Raha ny fijeriko ny rendrinao amin'ny Facebook aloha olona tena montina sy madio fitondran-tena mihitsy ianao Mbola tsy manambady amanjanaka? Tsy tompoko. Araka ny lazaiko anao teny am-piandohana dia mbola tokatena. Na olon-tiana zange tompoko mbola tsy ananako Asa be vazivazy eo koa ianao ty tovovavy mahafatifaty ohatran'izao kosa ve dia tsy anana olon-tiana Tena tsy manana tompoko. Zany hoe mbola madio zany eny tsara be. Ahoana tsara hoe tompoko? Madio fitondran-tena zany ve ho ahy ianao hoe
fanontaniana maritra tokoa. Tena mbola tsy niara-nandro tamina tovolahy mihitsy zany ianao io? Tsy azoko. Fa inona kay tompoko nidiran'izany amin'ilay asa ipostulevako? Aza dia atao mahatezitra tsy mahamenatra rehefa fanontaniana tsotra fotsiny iny ny anahy. Azo tsy valiana ve? Tsy maintsy ka raha tsy zany dia tapitra eo ty entretien ty satria tsy mahavaly an'izay fanontaniana apetraka aminao ianao. Ary aiza mandainga akory fa tonga dia fantatro mazava. Andrekako io. Ohatra ny vadika anasika be tampoka teo ilay ramose. Tsy ireo ty izy raha tsy mivandravandra be miandry ny valiteniko. Mazava ka araky ny lasaiko anao teo dia tsy mbola nalala lehilahy mihitsy atompoko. Lazany marina tokoa ianao. Tsy ohatran'ny akamaroan'ireo tanora teo alohanao. Sady mpandainga no maloto fitondran-tena. Mbola tsy niasa tamina orinasa ohatran'ity mihitsy zany ianao io? Eny tompoko. Efa niasa ihany fa asa madinidinika. Ay, vonina zany ianao raha ilazako hoe amin'ny herinandro manomboka le asa. Ie, tena vonina ka misy ohatran'izany asa indray moa monsieur Hansa. Très bien. Efa nijereko tsara aloha momba anao miantso anao zay raha mpitso anambarana aminao ny fanapahan-kevitra farany. Mety zay? Eny tompoko, dia misaotra be dia be tamin'ny fandraisana. Nanahoana izy tao? Lamina ka. Fa le ramose ohatry ny hafahafa izany. Sa ve ianao tsy natsapan'izany? Sady indraindray izy mametraka fanontaniana tsy misy idirany amin'ilay posta mihitsiny. Fa hafahafa ahoana moa? Ohatra ny manao fijery hafahafa izany. Ohatra ny hoe vida be izany ilay fijeriny. Toa tsy mba natsapan'izany ray aka. Za raha teo moa tsy dia nandinika ny masony. Izany? Ie. Fa teo amin'ny androny foana ny mody nijereko. Izany no mantso ny fika rehefa matahotra mijery an'ilay olona amin'ny masony. Dia ny androny foana ny mpanjinina. Ary sao dia indrindra vehivavy kosa ary dia sady mody ny kotiany maivana ihany. Dia asa reko. Fa mampatahotra aloha raha reny ny atao hoe mikoty. Nanontaniana hatramin'ny fahadiovako ange. Tsy azoko. Nanontaniana hatramin'ny fahadiovandry ahoana? Izany koa ve dia tsy azo ny lahy. Ozy izy hoe mbola virjiny ve hono za. Ay ve zany. Ary nataoko fa za rery ange ny nanontaniana azany. Anga? Ianao lehilahy io ve? Iena. Dia inona navalinao azy? Za ve moa ilaza marina fa mody nataoko hoe mbola virjiny ho azy ao lehilahy zao. Fantapatatro tsy inona fa ohatry ny important be amin'ilay ry ny valiny io fanontaniana. Fa hay ve amin'izao vanim-potoana izao ka mbola misy lehilahy feno taona virjiny. Sa moa tsy efa feno taona lehilahy io? Efa 20 taona azy ako. Za ve amin'indry dia nilaza marina io ny lehilahy nge ka lehilahy ihany. Sady kapacita fery fa tsy ohatry ny vehivavy. Ka iza no ahafahany manamarina an'izany na mandiso an'izany? Izany mahalala raha manana fitaovana mijery an'izany izy. Aza malatsaka eo ndrika. Ka marina izaniko. Fa dia tena mahagaga aloha ny antony nametrahana an'io fanontaniana io Iny ihany angamba ny fanontaniana sarotra ny valiana tamiko tao. Tianao lehilahy io aza moa sahirana maika fa za vehivavy kely ty. Mba tsy nanaovany zavatra hafahafa tao azako. Za aza moa efa nanao mihitsy hoe sao dia pelaka aza ho aty izoko ty. Efa iny ny busiko fa zay aloha ka. Fampilaza eo foana rehefa misy vaovao. Ny Facebook raha teo efa any amin'lahy dia misaotra ny andro. Ie, okey ary. Bon sindry Hoay, lehilahy arana ny antsony monsieur Hansa iny angamba tia miantso anaty. Traso raisina malaky. Allô? Allô? Mademoiselle Mengaly? Eny tompoko, izy indrindra. Monsieur Hansa ihany tia miantso anao ty. Afaka miresaka ianao zao? Eny tompoko. Faly mampafantatra anao indray zay fa ianao dia anisan'ny voaray tamin'ilay recrutement ana interprète. Ka vonina ianao raha afaka 2 andro ihany dia manomboka. Hoay, faly be eny tompoko vonina.
ao amin'ilay baty manandraisana anareo ihany ary ny fotoana amin'ny telotony mahazatra ihany. Arabaina aloha zany nareo menaday. Mafy nareo matovy ho fita ao anatin'ireny ankizy enina mby 80 ireny. Misaotra anao be dia be tompoko nametraka fatokisana taminay. Tsy ho lava resaka sika fa aloha tonga dia voamaso ny potserina. Araka ny efa fantatrareo dia maika ny ilana anareo. Ka noho izany dia rapitso ihany dia manomboka ny asa raha toa ka voninareo. Tsy atao mivilona kosa nefa ilay toerana iasana ka mila manomana ny entanareo zany nareo. Aza manamomba ny sakafo sy ny toerana toriana fa sady hoe norinareo ny loze no blanchi. Zany hoe raisinay an-tanina manontolo momba anareo manaraka tsara nareo Eny tompoko. Contrat CDD le izy. Zany hoe mandritra ny fotoana voafaritra. Fa mety hitatra ihany koa nefa arakaraka ny fitohizan'le projet sy ny mety fahazotoanareo. Dia misoratra anaty taratasy ity ny karamanareo manao an'le asa. Karaha misy an'andro le izy. Ndrekakio. To vola be. Ay ve ka vola be ohatran'izao tony manao interprète tony. Misaotra tia izandray rangafa tonga dia riatako tia. Efa haiko tsara ihany fahaizanareo ka mino aho fa tsy mila fiofanana be na toy izany. Fa mila mizatra kely fotsiny nareo dia mandeha ho azy io. Eny tompoko. Vonina tsara izay ka. Mahazo mody ary aloha nareo Omany tsara ny entana. Indrindrindrindra ny saina. Omaiko anareo ny toerana akany soferanareo raha pitsika manao soniana contrat. Mahazo mahatoky anareo Eny tompoko. Ao fa iomana tsara izay Misaotra an'Andriamanitra. Ela fa voara ihany ry. Fa tsy ahavotsotro tsony kosa aloha io Sady mety orinasa tsy kahihatra ilay izy satria vao miditra ve dia efa fety no mitsenako. Misy ohatr'izany izandray. Mety tia fiara-mijanona manoloana aty kosa angambaka. Iny fa mivoaka manokatra varavarana ho aly chauffeur dia mampandroso. Ary manao tenue correcte be nge izy izany. Salama tompoko. Manao miangaly. Vonina be Manao ny azy. Ka andrabe be ohatran'ireny kosa ve dia tsy ampazoto Izay aloha Za moa kepoka fotsiny vao nahatsipalitra n'ilay ohatra kely be dia be. Ny andray aloha ny tena mahafaly anahy dia ho vitako soma tsara ny anefana ny fandidinana iny. Raha ray an'io voalo tokoa Ahoana kosa moa tsy haray Tsy efa iny moa no fanarahana. Ny contrat manamafy azy fotsiny sisa no mila soniavitsika. Fa ianao tia tokoa ve ho azy zany efa tena favy be amin'ny teny anglisy Profet anglais anginy no tena asako ry miangaly. Ay ve Kely karama nefa le izy dia tsy maintsy mitady asa hafa. Ny anabaviko raha teo koa maharary efa ho firy andro izay dia tsy maintsy ataoko izay ahasalama azy satria izy rery sisa no hany mba fianakaviako. Za ihany koa sisa no mba hany andrenterana satria kamboly izay. Ay ve Ary tsy dia mifankaiza firy ange izany tsika sy ianao Za fotsiny ny vavitokana ary ny reniko no marary. Dia mampalahelo izany. Dia atao izay mety. Fa hoaiza tokoa aloha tsika ity mba fantapatatrao ihany ve? Ohatrany hoe mihodinkodina be mantsy izany lalantsika izany. Ny andro raha teo koa moa efa hariva ka tsy dia tandrotandroko loatra. Tena tsy haiko Tisoky chauffeur tiako moa sahala mona marenina izany rehefa mba anontaniana. Raha miteny reny azo maniry eny amoron-dalana ireny dia mitenga arainy. Mba mahagaga koa izany. Eny na ny arahabako koa aza moa ngeto tsy nivaliany fa nijereny tsara tamin'ilay solomaso mainty be fotsiny Iaza. Mifoaza amin'izay fa efa tonga angamba tsika. Efa tonga?
Eny hoa. Eny tokoa. Hoay izany ahavo n'ilay vavahady. Manoatra no ireny lapana olo-panjakany ireny. Dia jereo koa ngefa malalaka be ilay tokotany zareo e. Sady feno zava-maniry mandrobona be. Taratry ny jiron'ilay fiara teo. Ie. Na le trano koa aza sahalan'ireny lapa ireny mihitsy. Avo be sady be haingokaingony be koa. Ay, tarefa misy alika be angeko mitsenandry io e. Andrekako sika tapaka marina lalan-drivotra. Sady ahianako roa be reto izy. Sady goavana be. Soa ihany fa nifatotra rojo. Aty ho nolalana ary miangaly a. Dia meo azy ny valizinao e. Tonga sonday nareo menaday. Ie, misaotra tompoko. Toy izao ny aty aminay. Ahoana ny fahitanareo azy? Tena mahafinaritra ka. Lapana mpanjaka marina ny sitako. Fa tsy mpanjaka kosa akory a. Na hoe taranaka mpanjaka. Fa zavatra hafa mihitsy. Hoe ahoana tsara hozy ianao tompoko? Faly mandray anareo aho ahy. Rapitso nareo mahita tsara ny endriky ny tanàna fa efa maizina ihany koa moa tia ny andro. No, mantrolo nareo aty amin'ny biraoko aty dia rehefa avao aty amin'ny ramatoeny liany amin'ny efitranonareo tsirairay avy. Asa voety monsieur Robert aloha ny entanareo. Misaotra tompoko. Petrapetra azy. Ie, misaotra indrindra. Eny tompoko. Anao briefing kely sy anazava-tsara aminareo an'ilay asa ny atsoka anareo. Inoko mantsy fa maro be ny fanontaniana manitikitika ny sainareo any. Sa tsy zany? Misy tokoa aloha ny fanontaniana e. Fa efa nazava moa ianao ka mihaino anao ary izay. Tonga eo amin'ny fotoana nazavako azy tsara amin'izay ary sika. Dia manasa anareo hiaino tsara sy tsy hanapaka ny fanazavako. Eny tompoko. Le asa aloha averiko indray na dia efa nambarako anareo foana aza. Le izy asa tsotra e. Aloha tonga dia tsoroko a. Tsy misy idiran'le resaka interprety akory le izy. Prosedura ny fantenana anareo fotsiny ireny. Ary misy antony lehibe mahatonareo ny voafidy tao anatin'ny maro. Kiazoko. Ny tena marina dia izao e. Mitodika kely any aminao raha matoa kely miangaly. Ny anjara asanao dia mitana ny anjara toeran'ny Francisca Vancan izay fofombadiko. Ahoana tsara? Aza amin'ny groupe akabe aloha e. Eno tsara fotsiny dia aza tapahana ho any fanazavako. Ay, miala tsiny ary mihaino anao zahay. Ny tena marina dia izao. Efa tena lehibe izy mivady ray aman-dreniko. Efa ela izy ireo no nangataka eona tamin'ilay fofombadiko. Indrisy anefa fa namadika tamin'ny fotoana farany ilay olo tiako ka tsy maintsy mitady vahaolana mba tsy handrisy fanantenana ny papa sy mama. Efa osatsiny na zareo ka tsy azo atao loatra ny manao an'izay ataitra sy ampalailaon'ny zareo e. Tiany zareo azo antoka hono ny anana ny taranaka andovan'ny fananany. Zara teo moa lahatokana. Zay vao nisy ny taratasy fandovana ry zareo. Efa ela no ny andrasan'ny papa sy mama ny fotoana hitan'ny fofombadiko e. Ka dia ometsika fahafampofarana izy ireo alohan'ny kipin'ny masony sy hanomezan'ny tsodrano aho. Efa nampiomaniko zareo fa ho asehoko azy ireo amin'ny herinandro ilay fofombadiko. Mantsy ny rafaka pitso izany. Andrekako eo. Dia sainao misandoka olo tianao ahy zany? Eno aloha ny toyany e. Fantatrizan'ny vady tsara ny karazan'ny tovovavy tiako. Ohatranao mihitsy na bika na endrika dia izay ny antony safidianako anao. Ary zaho anatin'izany rehetra izany ka? Sendray atao ohatra ny hoe anadany miangaly. I Jonathan Vancan, izay no anarany se. Satria moa efa kamboty raisy ireny nareo. Dia ianao anadany misolo tena azy ireo. Atao fady noho izany no mitonona an'izany anarana hoe miangaly sy ady izany a. Azo? Eny tompoko. Efa lehibe ihany ho taminareo teo izy ireo ka mety hanano sarotra kely indraindray ny firesahana aminy. Sady tsy dia mahare no tsy dia afaka miteny firy tsinona azy zareo. Fa rehefa eo amin'ny zareo nefa nareo dia za no ezaka handika aminareo an'izay resaka izy ireo. Tsy
tsy misy ainareo koa na ny zavatra ho resahana azy. Efa niomanako mantsy dia omeko anareo meloha daholo ny valiteny rehetra mba tsy hanahirana anareo. Dia ahoana koa izany? Toy ny ampilalovinao sarimihetsika ange izay izany. Misy valiteny atao tsy nijery sy ny sisa. Zay indrindra. Na eo aza nefa izany dia tsy haneranao ity mihitsy aho. Ny anjara asanao dia ny mamaly arak'izay nasaiko ny anaranao fotsiny. Ampahafantariko azy mivady aloha nareo amin'ny andro voalohany, dia avy eo mijanonao mandritra ny andro vitsivitsy. Mifampitondra ohatran'ireny hoe mpifankatia ireny isika mandritra n'ireo andro ireo, ary nareo kosa mifampitondra ohatran'ireny mpianadahy ireny. Ka ahoana, mety aminareo? Toloza nareo mifampijery fotsiny indray ary. Eny inona moa izany tsy mampety an'izany e? Asa tena hoe mora. Zaho aloha vonina e. Miangaly no asa. Ahoana miangaly? Vonina ka. Très bien. Afaka miroso amin'ny fanarahana arak'asa amin'izay ary sika. Izany hoe hanao sony contrat. Hanao contrat? Inona daholo aloha ny voasoratra ao anatin'izany contrat izany? Sao dia hoe tsy maintsy manambady anao avy eo. Raha mifanaraka ve moa sika maninona moa? Sa horrible be dia tsy mety aminao? Tsy lavina kosa aloha fa tena mananendrika ity lehilahy ity. Sady mbola tena tanora. Fa ny tsy fantatro fotsiny hoe mety izy ve izany izy ity sa ahoana fa tohatra ny fotsy be izany ny volokotiny. Ohatrany mba tiako hita ihany izany ray aman-dreny mampiasa saina azy izany. Vazovazo daholo re izany. Ohatrany lasa saina be mantsy ianao. Izay voalaza teo ihany no miverina nitsoratra amin'ny contrat io ka. Raisy dia vakio tsara aloha. Dia ity stylo. Eny ary tompoko. Asa ohatran'ny asa rehetra ihany mantsy izy ity ka tsy maintsy asiana fanarahana mazava. Sony avy dia omeo ara-pitsy maraina. Minao fa tsy andiso fanantenana ny valiteninareo a. Io tokoa hoe azafady. Ohatry ary miloko menamena be ange izany soratra izany. Marina raha tsotra n'ireny soratana tamin'ny raha ireny. Na zao dia zao tokoa ary ange azonareo soniaviny e. Tsy mila andrasana andro maraina akory. Aleo aloha vakiana tsara ihany ka. Sao dia efa mindram-pananana mantsoko. Kosa ry aja. Raha mbola fananana ara-materialy izany tsy mahahory aka. Mba hafandray ity indray mitoraka ity a. Ka raha maina izany ianao hisandoka olona tsy hainao akory. Aleo rangaso ny avina zao a. Asa tsy dia hoe sarotra manahoana io e. Eto izany manisy soni. Eo indrindra. Kay Ndre, fa misy inona? Toy ny hoe nisy zavatra nanindrona toy ny fanjaitra izany ilay vody stylo rehefa mipitsiriko. Ireo ange raha tsy nandeha rahatra amin'ny ankibe tanako mihitsy e. Ka na za koa aza ange tratran'izany tamin'ny nampiasan'ity stylo iray ity e. Tokony tsy hanina io ka. Sa angarana pasoano? Ka aleo tsy tsafiko fotsiny. Stylo mena be ty nasainy nampiasaina hanaovana sony ity. Hafa. Omeko anareo meloha daholo teo ny teny eo avalinareo ny fanontaniana izy mivady. Ary rapitso dia rapitso ihany izany rehetra izany dia hianaranareo. Mbola reraka tsy ninareo izao ka rehefa avy mifandombera kely eto tsika dia mahazo mamonjy ny efitranonareo avy nareo. Mengaly, misy fanontaniana nga? Ozy moa ianao teo hoe tsy mahazo ny voaboakato mihitsy zahay. Dia ahoana izany? Momba n'ilay renao any amin'ny hopitaly? Ohatray. Fa ahoana koa ny tonga dia naminan'iny ity lehilahy ity ny zavatra ho teneniko. Eny tompoko. Ka tsy efa nampiomaniko kosa ve nareo e? Tokony efa nalaminareo meloha daholo anie momba n'izany mba tsy hanelingelina ny asa e. Sa inona ny tena tianao anontaniana? Tena marina mantsy tompoko dia misy zavatra saika mba hiangaviako aminao.
Nefa toa mahamenatra ihany ilay izy dia izay no mampisalasala io. Mahamenatra? Rehefa miresaka mahakasika ny neny ihany moa tsika dia lazao rehefa meno anao inona le olana? Ahoana ry izany? Hoe ahoana? Mila avansy ianao? Menatra be tompoko. Voavinavinanao tokoa ilay izy. Ay ve tsy tonga koa moa dia nitenenina fa dia nitarina be teo fotsiny. Raha voly izany tsy olana fa nanantsika izany. Raha arak'izay voasoratra ao anatin'ny contrat soniavinareo tokoa ange ka afaka mangataka avansy nareo e. Fa mahafantatra ny izay an-tsaiko tokoa ve izany ty lehilahy ty? Sa ve hita be amin'ny endriko hoe positra vola? Sambatra ihany na ny olona sasany ka toa tsy misy dikany amin'ny akory le mamoaka vola nefa misy olona mifaifay volo mihitsy vao mahita kilo arabaka. Za koa tompoko mba saika iangavy raha azonao atao. Marary mafy koa mantsy le zandriko vavy ka mila fanampiana kely Tena ifonana tompoko. Marina hoe zahay ve vao miditra dia akavansa fa amin'ny maha-olombelona dia miangavy zahay. Ilay izy koa vonjyaina. Raha manahirana nefa dia oka amin'izao fa tsy atao ratsy fihavanana. Izany indrindra re tompoko. Mazava izany. Efa voasinenareo moa le contrat? Ie tompoko. Très bien. Odinihako izay dia mampentso anareo ara-pitso. Tena misaotra anao meloa tompoko. Tena mitsinjo ny madinika tokoa ianao. Fa izao Eny tompoko. alohan'ny aminjenareo ny efitranonareo avy dia fandombera kely tsika hoe ataminareo teo mba ho mariky ny fiaraha-miasa. Ramatoa Emilia, hoentiko ela ty nge le divaina saiko nomaninao teo e. Hoay, misy ramatoa manosika latabatra kely misy kodiarana feno vera sy tavoahangy divay tokoa iny. Dia avy eo nandrarahany divay tao anaty vera tsiraray avy izay. Ary tsy mba mitraka mihitsy nge izy fa miondrikondrika ohatran'izao foana e. Misaotra anao. Hoay izany adorehatra le divay mena. Tsinitsinina ary. Tsinitsinina. Zany fa inona moa mitranga farany omaly. Zahay vao tsaroiko nisotro an'le divay dia renidrenoka be. Somary badenina be izay dia izay nitsaroko farany. Dia ahoana koa izao? Iza no mibata teto? Sady tsy tia hevitra ty angely nisy anamaly. Hevitra fa mihitsy ty. Misy sarina tovovavy manao robo mena misy sadikatra eo apoto be eo amin'ny rindrina io. Ary tena tsara tarehy izy izany. Sady tsara bika be. Mba iza ary io. Ary toa nisy nanolo ihany koa ny akanjoko. Dia iza nampanao anaty lingerie manify kely ty? Fa ahoana ary izao e? Dia sanatria ve? Alolo iarina teto mihitsy aloka. Tena mila mitandrina nge izany. Mety misy fanafody fampatoriana izany ny sakafo arosana ato raha azoko tsara. Ary atsy ary mba lasaiza. Hoay, ay ve nisy olona tato teo atokonana teo e. Raha mihitsy koa ngamba no mora taitraka. Manahoana tompoko? Ramatoa Emilia moa? Tamin'ny fomba ahoana kay natongavako tato azafady? Nga izy namaly. Napetra ny tambony latabatra le plateau misy sakafo maraina dia avy eo izy nanolotra harona kely ho ahy.
Fa inona kany atao azafady? Atolony fotsiny. Eo jereko. Ay, akanjo reto. Raha azoko tsara zany dia reto no tokony hanaovako rehefa avy eo. Madama, fa ianao ohatry ny hoe efa hitako izany. Fa tsy tadidiko fotsiny hoe taiza. Dia ianao ve izany efa ela ny asa tato? Ny tanany fotsiny nataony manoloana ny vavany ohatry ny manao hoe chut. Dia iny izy ny lasa. Alolohanao dosoka. Raha miteny reto fanaka reto dia miteny iny ramatoa iny. Neny mamako. Ary mba miavaka koa ny didin'ity robe ity izany ka. Akanjo fisaloran'ny mpanjaka vavirana valona ny tsitako. Fa ny mahavariana dia salaminy hoe natao sur mesure ho ahy mihitsy ilay izy. Oay, andrekaka. Azafady raha nanaitra. Bonjour ianao. To tsy henoko mihitsy ny nanatonanao ateoko. Ka variana loatra ianao nandrenika ny bikanao anatin'ilay robe. Tena manja kosa aloha e. Iso rafozana marina moko. Ay. Hita avy zaniko. Arono aho azafady. Inona marina kay no nitranga tato omaly alina. Nahoana no lasa tato amin'ity hevitra ity ihany natory. Dia iza ny anarany akanjoko sy nampiakanjo ahy? Mety mamy loatra tokoa izany ianaoko. Aza manana efa fa tsy nanao ninona nanao ahy. Mamy hoe e? Za ve no mamy? Tsy mampino. Eno ah. Nafana loatra ny koranantsika telo damaly. Samy mamy daholo eny isika. Fa mety ianao ilay tsy zatra misotro divay fotsiny ngamba dia tsy mitovy ny fiainana amin'ny vatantsika. Zasiaja no mibatanao tato e. Dia avy eo izay ny fampibata. Dia taiza ho aiza tamin'izany ilay nahavoasolony akanjoko ka. Oka. Dia tena tsy saronao tokoa ve? Raha matoa Emeline nanomesy nanampy anao napiditra an'ireny e. Tena mamo aneo ahy ianao maly izay e. Tena ahoana ny tsy misy tsaroko ary? Efa hoe na izay koa azangeo aho samy mamo e. Tsy nisy neninenina nitranga izany ho aty eo. Raha tena mitady an'izany aho, jereo ny toerana misy ahy. Mila procédure be ve za vao afaka mahita simpahoara-rotina? Averiko indray a. Tsy ao anatin'ny programako mihitsy mikasikasika anao. Ka iza no mahalala no? Fa rano ny fimananao dia hitany sika. Ay ve ohatran'izao daholo mihitsy ny fitafian'ny olona rehetra ato amin'ity trano ity e. Tsy misy manao pataloha ny vehivavy fa dia manao robe daholo. Ny lehilahy indray ohatran'ireny akanjo tamin'ny taonjato ireny. Na ny akanjo ny akoditry aja aza. Maka toerana nareo menada e. Makasika an'ilay resantsika farany omaly hariva no netsoko anareo. Miaino anao izay tompoko. Fa reto aloha ny saikinareo tsirairay avy. Ohatray marina. Ary to vola be no misoratra. Eny tokoa. Fa ahoana ity? Ka tsy izay moa ilay nitadiavinareo. Mbola vanisa fotsiny ane io fa rehefa mifarana ny asa mahandray ny famenonareo e. Andray, tena misaotra betsaka re tompoko. Oay e, voadidy soma tsara ihany ny reniko. Ny anabaviko any mba hafitra ihany koa. Tena mankasitraka be dia be anao Andriamatoa ansa. Andriamanitra ahita e. Andriamanitra? Otry, taitra be izy vao nahary an'ilay teny hoe Andriamanitra. Angahony izy io tsy manana ny Andriamanitra. Oka izay ny fitsaorana. Manomboka izao koa dia hiansa no hiantsonareo ahy. Lasa mampimebe izany hoe eo anatrehan'ny papa sy mama izany no antsoina hoe monsieur ansa. Ao? Voaray tompoko. Oay, voaray izany ry ansa. Dia hono ah?
diroviana izany izay ny afaka maka sy manatitra ny vola io? Non, tsy mivoaka atotsononareo ah. Mpiasa atokisako ato ihany no asaiko maka azy any amin'ny banky sy manatitra azy any amin'ny hopitaly any amin'ny misy ny reny Mengaly sy ny anabavy ny aja. Ay, aza mananareo fa tonga somatsara an'ireo. Homme de parole ny tenako. Zay vao milamina ny saiko. Za vao saika hiteny hoe sao dia section provision iny modiny mena iny. Ay zany izy mihitsy no maniraka olona akazy any. Le olona irany any zany no asainy mahakazy. Fa tena hafa raha samy hafa le olombelona ray tika. Zao avy mahita olona tsy maharary aina mamoaka vola. Ka le anabaviko any Riansa ka tsy any amin'ny hopitaly ny tsaboana fa any an-trano e. Aiko tsara re zany e. Tsy misy olana any amin'izany. Efa fantatro raha teo ny adresiny se. Efa fantatrao hoe ny adresiko? Taizaka ny mahalala anao an'izany raha tsy mahadisy. Se koa zany ohatra amin'ny mampome a. Tao amin'ny CV rehefa taiza indray a. Inona daholy ary zao mitranga aminay izao e. Ohatran'ny fony mistera be amiko izany. Ary sao dia novo kosa ary zao fa tsy tena izy. Nefa toa manaiky izany foana. Sa izany tokoa rehefa manana ny marary. Miangaly. Andrikaiky ianao koa manaitra? Azafady ary. Ianao koa moa toa tena mifantoka be amin'ilay findainao dia tsy mahita mihitsy koa. Izany fa miezaka mitady réseau amin'ity telefonako ity ho azahy e. Fa tena tsy misy mihitsy ne. Efa voatetiko daholo izao vazamototra rehetra izao fa nefa za mba saika ny tany vaovao amin'ny lafatra. Za koa aza mba gankako. Teo mihitsy ihany ny aly. Mety amba mivoatra be angamba ny faritra misy an'ity trano tiako. Na izany kosa aza very atsako. Fa misy zavatra fa tiako aseho amin'ny lahy tokoa ahy e. Inona izany? Avy ange ianao e. Jereo ange reto sary miantona amin'ny rindriny reto e. Telazao amiko ny fahitanao azy. Aiza izany? Reo e. Ireo sary noir et blanc ireo miantona amin'ny rindriny ireo. Ary nohatra ny efa sary taloha be ange raha ny fandinihako azy izany. Na ny fitafin'izareo amin'ilay sary na ny qualitéany. Fa ny tena mahavariana dia ohatry ny hoe Iansa izany ihany ty amin'ny sary ty. Eno ka izany koa ange ny mahavariana anahy teo e. Dia hito koa misy iray hafa. Fa izy nisy volombava na moustache fotsiny izy teo. Eny tokoa. Dia reto miara-maka sary amin'ny reto ve zany le ray aman-dreniny? Nefa ve dia mbola tanora be ohatran'ireo nefa? Iansa aza toa efa lehibe ihany eto amin'ity sary ty. Fa iza koa moa nefa nilaza taminao fa Iansa io amin'ny sary io e. Sary efa ela be nge eo ara zao paoziny izao e. Mety razam-be an-tany aloha tany ngamby io. Na izany kosa aza ve dia hitovy be tsy misy anavahana azy ohatran'io e. Dia asa re. Tena mahalasa ny saiko daholo mihitsy ny zava-mitranga rehetra ato. Ohatry ny mampiahy atsy azoko izany. Mba marina e. Iza moa no mahalala raha mpivarotro olona io Iansa io. Mpangalatra olona koa ve izy dia andany andro anao an'ireny dingana be dia be ireny fa tsy naka olona kely ny tany mangingina fotsiny dia vita e. Ka izay koa nge ny mahalasa eritreritra anahy eo e. Jereo nge izy le namoaka chèque teo e. Tsy rototra akory kanefa ohatrinona be izao no navoaka ny tao anatin'ny iray andro. Sady amin'izay resaka avance nefa ny asa aza mbola tsy natomboka akory. Dia tena tsy normal izao ka. Aleo maily foana. Sao dia isika indray aza ohatry ny mahana loatra e. Sao dia irony karazana fikambanana mpanao asa sorony no misy an'ity banty dia fomba hisedrany antsika fotsiny izao. Ohatrany tsy mino an'izany ka. Ahoana e. Nefa asa. Engany ho diso ny eritreritra fa raha ny ayahako rehetra angamba ny tanteraka dia ny fadintsika sisa ny raisina aty. Kosa e. Alamino ihany aloha ny saina. Sao dia adi-saina indray no hamonanao fa tsy ny zavatra inaoko. Eny ary. Fa ezaka ny tsy andeva loatra ny eritreritra amin'ny zavatra raha tsotra n'izany tsony a. Izay ange ho ahy e.
fa mba afara samihafa koa aloha ty trano ty ny tamboho avo dia avo, ny tanàna tsy be mpandalo sady mangingina be, ohatrany hoe tanàna olo zany. Izay aloha dia marina dia raha zoko mpiambina mitondra alika be ozatra be anankiroa reny ihany zao no mba mpivezivezy eo. Tena zany mihitsy. Na ny atonatiny aza ve tsy mba tikaritra hoe toy ny efa ataolo be izany daholo mikojakoja sy ny fanaka ohatra. Zany mihitsy ko antitra kanefa tsy tonta fa mbola misy jerena daholo ihany. Jerena fa ny ivelany le trano taonorma ihany nefa rehefa tena hipetrahana ohatry ny hafahafa be ohatry ny rindreny trano efa tamin'ny fanjanahantany reniko. Iza moa no mahalala? Tao mety isy koa angera ny fandinihako an'io lehilahy io Zany ianao ve tsy mahatsikaritra hoe ohatra ny fotsy atsatra be zany izy io? Zay tokoa aloha manoatra no ireny olona mihiboka an-trano nandritra ny 5 taona ireny. Marina mafy tsy aleoko zarazara fotsifotsy toy izao ihany toy izay fotsy atratra sahala ny fatotrany reniko. Moramora ihany aloha ianao ry aza fa sao dia misy maheno eo ka. Sady ohatry ny mahafatapata-javatra fa avy zany ange iny olona iny. Eny sapako ihany zany. Na ny anabaviko koa aza nge fantany hoe ao an-trano no mitsaboana fa tsy any amin'ny hopitaly. Fa mahavariana indray dia hoe nahoana ny zavatra tsotra kely toy izany mampanaovina antsika nefa dia sandahina vola be toy ireny. Hita ao amin'io koa dia hoe tsy afaka mifandray amin'ireo manodidina. Eny efa izay moa zany ny fanarahana dia aleo hajaina. Rehefa voatsabo fotsiny ireo avantsika marary dia izay ny zava-dehibe. Ataontsika fotsiny izay ampilamina any ety. Tsapako hoe manao vivery ny aina ihany sika saingy tsy afa manoatra. Ohatry ny crime be efa ela kosa aloha ny ainako fa mbola tsy nahita sy tsy naharety ho trasa tahaka ity mihitsy ahy. So mba ataon'ireo fakana ataovitsika ko. Aleo ihany aloha alamina ho azy saina. Manjary manitona ondy negativa be sika amin'izanyko. Oay, misy olona mandondrono zany. Andraso hoe jereko. Ramatoa Emilie? Tao tsy naheno olona ny teny akory kanefa nakatonao le varavarana. Daholo indray sakafo Izay no nataony baiko moana teo. Fa iny ramatoa iny tokoa ve hoa moana sa ahoana mariny? Tao sady tsy hirany tsy hanao tsenjeriko. Sy miondrikondry dava tsy hay hoe ahoana izany. Mety hoe izay tokoa angamba. Fa ndao aloha isakafo sady tena noana mafy azy zany. Ndao ary. Izany anom-pitoloha manoloana anay menadahy Reo ve olanina raha pitso aza? Divay mena, kiendiendikena sy ny sisa. Sady amin'io hena mantamanta avokoa. Dia voankazo mena daholo ihany koa ny safidiny. Mba hafa rangany fomba fiainan'ny olona ato ka. Lasa lavitra be mihitsy angeny tsy maingaly zany. Gaga fotsiny aho hoe aive efa fotoana amin'izao Izay mihitsy zao no mamboly an'irenika. Misy tanim-boankazo malalaka be ngany ambadika any. Ay ve? Fa ilazako vaovao mahafaly tokoa aloha nareo Vaovao mahafaly? Ty ho any aja. Ary ty kosa ny ianao ry miangaly. Fa ino ny reto? Jereo taratasy avy any amin'ilay anabaviny sia iny. Jereo fa izy nanao sy ny ao fanamarinina fa voarainy tokoa ireo volany mena azy. Dia ty indray sarin'le hirako nanolotra an'le vola. Oe, toa tahotra-trano tokoa nangalana an'le sary. Manao solomaso mainty be le olona manolotra an'le vola sady manao kostara ambony ambany. Ary tena ainga piasa be ange ianao zany Aina ne no vonjena ary sy. Ity mbola sarin'le anabavinao any amin'ny hopitaly. Nahitra hopitaly farany izay aingana mantsy izy satria tena nahina be mihitsy ny aminy. Aza manana ify efa eo ampelatranan'ny professeur tena mahay momba azy. Ay kosa, mbola mamerina ny fisaorana anao ihany tompoko. Tena zava-dehibe ho ahy tokoa izao. Mankasitraka e? Tsy misy isaorana izany ka. Ny anahy rehefa nampanentenaiko dia tsy maintsy tanterahako. Eny tompoko? Neny miangaly tsy efa voajery. Hitanao tsara angamba ny sarin'ny dokotera radio io. Reto ny taratasy ny famekenay.
Rahampitso dia rahampitso ihany dia ahitra bloka ny neninareo. Ndry ho avitra ihany izany ianao ry neny. Tena misaotra betsaka re tompoko. Dia mba ahoana tokoa aho sy dokotera Rado e. Tsy mba nanontany momba ave izy. Nanafatra tokoa izy ka. Ay. Hoe toy izy no fahendrena. Fa zao e. Mbola afaka mitsotsotra aloha nareo menada fa mampilaza eo ihany rehefa tonga papa sy maman. Eny ary. Reo rehefa voarosora daholo aloha ny sakafo ka mahazo to. Eny ary. Misaotra betsaka. Sady tena amile akafisiko tony baharibeko itony e. Dia mahazo to ary se. Ary angaho ihany sa tsy mba hinana e. Olarinay daholo ve reto sakafo be dia be reto. Eny tokoa. Nahoana ianao tsy mba miara-mihinana aminay e. Ataovy rehefa efa ny sakafo tany amin'ny zinaleko tany fa zao tokoa. Mila miomana amin'izay nareo menada fa efa tongotra ny fotoana. Efa iseho papa sy maman. Iseho? Efa novonoiny koa ny akanjo anaovanareo. Ramatoa Emilia. Ino manosika latabatra misy kodiarana indray Ramatoa Emilia. Ary misy boaty mainty mifatotra ny menamena eo amboniny. Leo akavia ny akanjo miangaly mo leo akavanana ny misy neny aja. Efa io Ramatoa Emilia afaka manampy tsara ny miangaly piditra ny Eropa mba tsy hanahirana anao. Ka mamonjy ny efitanareo avy. Eo ihany fotoanantsika amin'ny 5:00. Eny tompoko. Dia apetrao anatin'ilay boaty ny telefoninareo rehefa avy misolo akanjo nareo. Zavatra tena tsy tia papa sy maman tsy na le mikitikitika telefony rehefa pisakafoana. Aty rahateo moa tsy misy réseau ka tsisy ilahinareo an'izany telefony izany loatra. Mba nanahoana ary ny asan'ny miangaly an'izay e. Mety lasa lavitra tokoa angamba matoa tsy azo ny telefonina mihitsy efa ho 2 andro izay. YouTube. Raha mba fantany mantsy fa ny valin'Andriamanitra ny vavaka nataony Tampotampoka teo dia nisy fikambanana mpanao asa soa tonga teo ary nilaza fa hiantoka manontolo ny fitsaboana ny reniny miangaly. Izany hoe vita ho azy izany ny fandidiana azy. I miangaly nefa ity tsy hita izarana vaovao akory. Mba hananao akory re izy ihany e. Ndray ty roboko e. Menamena matera be. Ny firavaka nampiarahana tamiko tsy lazaina intsony. Dia misy satroka mainty misy voaly kely ihany koa. Fa mahay manao makiazy koa aloha le Ramatoa Emilia fa tsy arakarak'ilay mampiasa trano azy Gouvernement moa izany raha ny marina kokoa e. Iseho rafozana araka ny teniny ao ansato koa izany riry miangaly. Tena mahita sampona amin'ity fiainany ity ka. Rehefa tsy mangalatra sy tsy mamono olona fotsiny aloha dia ataoko hoe ho fanafotako any neny. Ary aloha ampidirina amin'izay le kiraro. Ary io mitsaridina be ao aorianako io. Aleo hitodiana moramora. Miomana amin'izay anao hidina fa efa miandry amin'ny salon papa sy maman. Izany ve? Andao ary Eto tantanako ianao sao sahirana. Misaotra. Efa miandry ao amin'ny salon hony. Nefa ngeza tsy naheno fiara tonga akory teo e. Sa efa tato foana zareo nandritra n'izay fotoana izay. Tadidinao tsara le anaranao teo Eny tompoko. Francisca Vanicon. Efa hoe azatsiana tompokotopoko izany tsono Oay, azafady. Tonga izay papa sy maman. Manahoana hono nareo menada? Ohatray. Manahoana hono nefa toa tsy misy nizaniza akory mifanatrika aminay eto. Sa misy ihany eo fa noho ny jiron'ilay salon maizimaizina fotsiny dia tsy hita.
tsy ireo koa ary aza raha tsy sanganiana be. Nangata-pijery taty amiko izy rehefa avy nerikerikeran'ny trano. Miarabanareo ange ho papa sy mama e. Tolozanareo mifampijerijery fotsiny. De mahazo toerana ho ny vahina ary ty mihafahafa be ty. Ka tsy hitanay akory angizy. Andriamanitro, vahina rereto manoloananay reto e. Fadin'olona sahin'ireo mitsotra ao anaty table basy fitaratra ireo. Zavatra reto midaboka eto ampovoan-trano reto. Tra mampiorokoditra reto izy. Tena faty ireo. Fatina lahantitra sy vaviantitra efa miketroketro noditra be. De karazana vata fampangatsiahana aza ve ty sahinne. Tohatra ny misy rano zavatra izany mitazona andro zareo ao. Saglasy io. Ohatray, vazo kosa angambo zao e. Sao de misy kameramanina kosa aza any ambadika any e. Trekakio, rombotra be raha séance. Alolo mototomona kely aza sao de anondrany eto ka. Mety raisiny raha séance ho toy ny olona mbola vely reto lazainy faray aman-dreniny reto raha azoko tsara. Manahoana tompoko? Faly mifankahita aminareo zay. Zano Francisca Vanicon, Oltinians ary izy kosa ny Jonathan Vanicon anadahako. Jonathan? Ombako manana ny fiarabana tompoko. Faly ny fanatritava aminareo. Inona reno hitranga eto rolanitro. Rehefa nahazo toerana ary nareo de aleo veriko atao ny fankafatarany. Zato tovavy mafatifaty zato ry papa sy mama le vonantinareo a. I Francisca le niresahako anareo iny. De izy indray a Jonathan anadahany. Zareo manoloana anareo reto kosa ry izy menadany papa sy mama. Reo nahitako masoandro. Fantatra tompoko. Mahay miango be ho ny Francisca ozy izy neny. Sady mbola tanora kely. I Jonathan kosa tovolahy sady bikana ny tsara tare. Ramatoa Emily, mba eto kely ateny le divay sy le sakafo efa nomaninao azafady. Indray ny robô fa mamita hiraka. Mpamatotra ho aho. Reto indray le divay hafahafa. Za kosa aloha tsy hikoka be amin'io tsony. Iza koa moa mahalala raha misy fanafody fampatoriana eo. Aiza ve ka tsisy tadidiko mihitsy ny nataoko indray alina ry. Reo ary de samy mazotomana. Mazotona reo menada. Misaotra betsaka. Io chérie. Inona ary ty mihafahavy ty? Endre mihinana miadana eto ka. Ay ve onareo sarokenatra kely ohatran'izao sy mama e. Zany ve? Mety amin'le voasambany fakahita taminareo ngambako. Tena hoe voalohany ange izao e. Ahoana marina ary ty revo ty. Vazovazo hoe sa inona loatra. Jereo reto anoloanay raha tsy faty be anankiroa. Sady efa ela ihany reto izy mitao raha ny fanontaniako azy. Le rangabe amin'izany ohatry ny mangata maso aty amiko foana. Sady misy vokely koa raha ny Saint-Hypantien. Sady lazainy famoteno nefa na ny vavan'ireo aza ve afaka hisokatra akory. Francisca. Ahoana izay malala? Tena kanto ireo ny endrikao. Malandilandina be ihany koa ny tarehanao. I mama neny mahita an'izany e. Misaotra tompoko. Mba azo mikasiana kely ve hony? Tsy ary mihitsy hony mantsy. Ahoana? Azo mikasiana kely ve hony ho any tarehanao? Ay ve, tsy misy olana ka. Trekako.
Santoko fa misy misafony tareako. Ary tanana mangatsika be. Losina rety miorikoditra vetivety teo mihitsy amarina. Mitsangana daholo ny volo-tanana sy ny volon-dranjoko. Tsy ireo koa le raha matoa be fa sahala amin'ny hoe mifandravandra ty amiko izany. Mangoritsina be ny paoziny miangaly. Tena batenina be ny lohaka. Mba andeha toalety kely fotsiny anke ary izy mianakavy. Azafady indrindra. Ay, okare, tsy maninona. Ozany le aja be indray reto amin'reto fato be reto fotsiny ny olona. Inona loatra no misy tery fonosiny toeran'ity? Ary somba manao filma ary zareo reto. Ohatrany hoe anaty torinasa izany mantsiko. Raha koa ty tao mampime. Dia inona izany no atao? Ny tsara vilatsy ampiresaka an'ireto fato be ao anaty tabla basy ireo hoe sa ahoana? Tsy hafeniko mantsy fa mahatahotra ihany Sa ve ho asiana fitsoahana maiva ny tizafery ty raha toa ka misy tsy mandamina? Iza mahalala raha vonony aty koa izay dia avy eo ataony anaty tabla basy koa ny fatinay. Ny tombony fotsiny anga dia hoe ho very-hevitra amin'ny mpangalatra tao lapaty. Ela ihany ny ainako fa izay aho vao nahita olona hoe mirahitrana amin'ny maty izany ka. Raha no mahita an'io isan'andro aza ve tsy harikoriko na hoe mitarika alahelo? Sa zao tokoa vary le hoe tsy misara mianakavy fa ty afaka hita tao haingo-trano. Manoatra no reny bibikely ao anaty rezina ireny. Trano be ohatrany lapa ty ve lesy vita ny lahy dia fasana dia tsy ho vita. Misy raha donko ao Iny raha matorobo. Andraso ty midreseko. Izany tsy teny eo nefa io o le raha matotia. Ianao ange izany resahako izany. Mba omeo rano ny za ozy raha miseansa. Mba hitondra rano azy aho mantsy ianao. Toa ianao zanao vandravandra fotsiny. Rehefa tsy haka rano ahy ihany ianao dia valio fanontaniako inona marina ny tena tian'ity ansa ty atao? Dia ahoana io razana be anakireo voatrano ireo? Ataovy ny ramose ianao miteny an'izany razana izany raha tsy ianao no razana manaraka eo. Ary aza fihinao mafy be ohatran'izany koa ny sandroko fa mararaka. Ay ve no tia mahay miteny ihany Ohatry vo avy miteny an'izay izy dia lasa hafahafa. Alina ihany ty ny andro marina. Ary aleo hiarina moramora amin'izay fa efa tapimando daholo izay ny olona. Sokafana moramora ny varavarana dia avy eo mitsaitsaka moramora mitady lalana ivoahana. Engany ka mba avaty anatiny hidin'le varavaram-be fivoahana ao. Raha tsy izany tsinona dia tsy ho tafa voakato mihitsy. Dia miala tsiny aminao aloha ary miangaly kely fa samy manao izay avitra ny tenany io Zay. Andrekako ary inona koa ny tazako ny hetsika teo amin'ny farany lalatsara teo iny. Ohatrany hoe olona izany sa zany efa mamondy vay? Sa
Sa le sary sikotra haingon-dalatsara reny no hitako teo. Sady aleo asiana famondrana moramora ihany ka. Indray tena olona kosa rangaly teo a. Dia ho iza nefa dia nisy nahita zany ny voako teo. Andeha monjy an'ilay varavarambe haingana ka. Ino fa manenjika fa inona ry e? Tohatry ny hoe taolana ny fonoditra izany. Lalina be sady zara raha misy volo ny lohany. Mahagaga nefa dia ohatry ny mandady malaky be izany le izy. Ty eto ny varavarambe. Lozy ty marina. Tsy mety misokatra mihitsy inge izy izany. Tena midy be tsy hay vahany ty. Dia inona izany no atao? Aleo rangahy hiverina any an'hevitro aho. Dia lasa iza indray izao le zavatra teo. Toa tsy hita izay nalehany. Ty eto ny varavaran'ny hevitro. Zay. Ary aleo amin'izay hidina ny varavarana. Ndraiky ako toa tsy mety mikatona ilay varavarana. Ohatry ny hoe misy manohana izany. Misy tongotra manohana tokoa eo amin'ny gorodona io. Hitohako ny varavaranao io rangahy. Inona an'ity? Ino fa nesorony teo. Ary aleo hidina tsara ty varavarana ty dia mba hanana entana mihitsy mba tsy hatafidirana iny ato. Ohatry toa tsy mahazaka zavatra tsony ange izany tanako izany. Tsy mahazaka intsony koa ny tongotro. Mahalemy marina. Nefa ny zavatra iny miditra moramora iny dia misaro zo reto amiko. Ary iny ty ataony toa lasa lava be ny vanginy. Tsy mahatra intsony ny vavako. Onzeo! Lainga tsara lahatra ny tataraina le faty be anankiroa teo e. Lozakolo ty hitanay androany ty ka. Fato dia atao anaty table basse. Ka na dia tiako takininona aza ve le olona fo ny fahavelony dia ataoko haingina sana ohatran'io fatana. Tena hoe nahita ny tsy fahita. Sady amin'izay reto izy raha isan'ny Léonce ohatran'ireny olona mbola velona ireny mihitsy. Mety voadona koa ngamba ny sain'ilay zalahy iny hatramin'ny nahafatesan'ny ray aman-dreniny. Hitako moa noho ny karamainy lafo be izay ireny ny tena zavanizy. Fa mba ahoana ry izao ny hevitry aja momba an'ireny? Mety mitovy amin'ny anahy koa ngamba ka. Izay tsy dia manam-potoana iresahana loatra. Vao mitady isikotr'isaka aminy dia ohatra ny vandravandran'ny Léonce izany foana. Fa dia mahery misotro koa aloha ilay azy. Mahamoatra rangahy noho ny voatanavina hita tovay. Ny andro ay modina rarako tao amin'ilay vazim-boninkazo nisy zava-maniry tao amin'ny salon rehefa sendra tsy mijery indro zareo. Resy lahatra mantsy afa asiany zavatra ireny zava-pisotro ireny. Tena aloha mailo foana ka. Tsy hay mantsy izay hitranga ato. Hatray, arina koa ilay zavatra nitoboka be teo. Sa ve izany nanosy?
Nefa ngeza mbola tsy azo tory akory fa vorendremana fotsiny. Zay indray. Fa ina ary zany e? Dia zany koa misy olona mamindra sady otrany hoe mitaritarika zavatra izany mihitsy. Inona daholo re izao hoe? Leo hoe tsy kolovoko avetsy amin'ny lavaky ny lakile etsy. Trazo. Ino tokony misy olona. Saingy toa aloka sisa ny tazako. Leo andrasana ho laza tsara aloha ilay olona teo vao mivoaka moramora ho any amin'ny efitriatsaka. Tsy mahatokana rery ato a. Saiko zeny fa tsy misy olona mivezivezy tsonika. Ary aleo sokafana moramora amin'izay ny varavarana. Tsy ampiretina koa ny jiro fa sao dia misy mahita eo. Dia avy eo mitsaitsaka moramora. Ohatra toa tsy mety akory kay ny varavarany hatsa fa mitanila fotsiny. Ihatsa. Ndrekako toa tsy misy nizatonisa akory ny hatso zany. Dia lasa izary hatsa. Sa hoe lasa niza. Dia ina zany ny ataoko? Aleo aloha ivoaka moramora ato ka. Inona koa zany? Toy ny hoe olona mikofokofoka izany. Ary any amin'ny salon any raha ny ahenoko azy teo. Tena mangovotra marina. Aleo raha hitsaiko moramora dia tsirena an'izany zavatra izany. So fa misy jiro manazava foana ato na dia somary mitsolopolopy aza. Ambaratsy tareko toy ny sary sikotra mameno lalatsary tonika. Marina tsala amin'ny tena olona mihitsy ny sasany. Sady otra mitsiky tsy ravo hafahafa izany. Marina izany zavatra vohitsako ny tolo izany. Toa raha ny zavatra mandomando miraikitra. Eo jerena tsara. Andriamanitro. Ary toa raha. Dia raha nisa nefa. Ino mitaritarika amin'ny korotiny iny. Aleo iarana. Efa ho aloha ngamba ilay zavatra fa ohatra ny mahare biby mikorotolana izany. Andriamanitro. Izako io miondrikondrika eo manjoro-trano maizimaizina eo. Ataoko hoe olona nefa toa marotsaka be ny ratsambatany. Ohatran'ireny olona tsy amin'ny sakafo ireny. Dia inona koa ty ataony? Ohatrany hoe mihinan-javatra izany. Dia inona nefa? Andrekakeo, hitany marina. Nandinika na elaela ilay zavatra dia lasa nitsorika any ambadika any. Toy ny hoe niosiny raha be izany ny vavany. Ary misy olona mitsirara ngeto eo amin'ilay faritra ny alany teo io e. Lanitro. Tena olona io. Aleo fonjeny miangana. Andrekakeo. Hiatsa. Tena hiatsa dia mitapika amin'ny korotony ity. Sady miosony raha be izy izany. Toa mitenda ny tena vo. Andrekakeo fa lozinina rety e.
Latsatra ohatran'ireny landraha reny no fandiniako azy. Ary saly nefa mialaina. Dia ina reny ataoko hoe hianjovonjy ve sany inona? Riaja, hiaja. Maheno anavy ilahy. Hiaja ho aho. Andray, tojo mihetsika tsony. Ary to lasa miantitra be vetivety teo ilay izy izany. Ny fotsivolo be ihany koa. Ny hoditra nantsara ny kendrona. Maso lasa maina be. Tsy mbola nahita trango ohatran'ity aho. Dia aty izany, aza. Ry aza. Aleo rangahy hiverina any amin'ny efitra aloha dia any amandinika izay tokony atao. Ary nakaizako ilay rangahy be teto anatin'ilay tabla basy teto ampovoan-trano teto. Atao ilay raha matoa be rery sisany ao anatiny. Ary izany manaloko avy ao aorianako aho izany. Maninona eto am-pandreny eto koa. Sady mivatotra angeny tongotra matanako izany. Fa ina moa izany mahatonga ana teto e. Fa maninona? Eny tokoa. Hiaja. Tena maty tokoa ve hiaja e? Sa no fotsiny ireny? Nitsaroko farany izao dia nisy olona reko nanantona afy tao aoriana ary namely mafy ny atoko. Dia izay no tadidiko farany. Mba iza reny nidaroka iny? Dia ilay olona nidaroka iny ve izany namatotra ana teto? Dia androany ve izany sisa ny andro farany iainako e? Fonjeo re olona e! Fonjeo fa misy mamatotra e! Ahitaitra ny avako. Iasa! Fa ataonao inona ato ah? Nga zao no mifanarahana? Tena ataonao inona koa hiaja? Hono ah! Ataonao ino ny aja? Fa inona ny fanarahana? Salan'ny adala. Ary mahagaga any mbola mampifoanao amin'izao oro izao. Nefa na ianao aza any amin'ny lanitra fahafito na paralize tsy mahahetsika tampoka ohatrany nahazo any hiaja. Raha nandaitra araka ny tokony ho izy tokoa ilay fanafody fanaoko tamin'ny zava-pisotronareo. Ay ve izany marina e? Hitako moa tsy nisy tsaroako izay nahazo anahy ny alina voalohany natongavako tato. Hiaja. Nahoana ny vonoanao hiaja e? Dia mbola ho finoanao koa izany ah? Ary izy mahay maminany ah. Aza maika e. Tsy za koa no anapitra ny ainao fa i mama e. Manina? Tony nanamperan'ny papa ny ainy aja namanao ihany. Tsy matahotra an'Andriamanitra raha izay ianao e. Tsy vanona ra-menakajy. Manararoatra ny fahalemeny hafa fotsiny satria nanarareo ny vola. Nga izay raha mahandra dia ataonareo ohatran'izao e. Ary akombony ary ty vava mipetsopetsona. Karantsana mandreraka. Nga nisy nanery anao teo? Kontra mazava ny fanaovantsika raha avako. Miala tany amin'ilay devoly vely ty ah. Nendrika foana ny tsara fa ny ao anaty ao maramara. Tena hoe biby tia mitafy ody zanak'ondry. Ary tsy mba misy irika mahanazy mihitsy kesa ny fatorako izany. Marina raha tsy mikeja be reto izy.
miandro ora kely fotsiny tsika dia tsy maintsy roso amin'ny fikarakarana anao e. Iajany tsy maintsy novitaina amin'ny sasakalina satria izay ny ora fifoazan'ny papa. Tsy vaniny ianao. Engane fotsiny mba nilazany marina ianao fa tsy nandainga to azy. Raha mbola velona madio tsy nano ilaina. Izany hoe raha pura fa tsy impur. Tsy impur ohatrany neny azy. Andriamanitra. Mahay mamantatra an'izay ao an-tsain'ny olona ray amin'ny alalan'ny fampijerena mantsy ah. Inona rety? Fa mety misy zavatra nataony angamba tsy nahalalako ny fahamarinany valiteniny. Zao zany dia voatery hitady tovolahy mbola madio hafandray aloha atao solony. Raha tsy izay mantsy dia tsy hahatrela ny endrika maha-olombelona ny papa. Ary izany efa zavatra hafa mihitsy ka izany ny ianao raha azoko tsara. Dia tsy misy idiran'ny asa akory izany. Mila fanazavany ianao. Zao ary ka ino tsara. Fomba ray tao anatiny zato fotsiny reny nampijoboka anao sy ady reny. Efa nandalo tamin'ny fambaboana fona tovavy ny tenako. Fitaomanankizy mpianatra ifety aty aminay sy ny sisa. Tonga tamin'ny fakana-keriny mihitsy aza moa e. Fa iny moa sarotsarotra sady mandany fotoana kokoa. Satria mila rahana maso ny fiainan'ilay tovavy na ilay tovolahy feno taona hamantarana raha madio fitondran-tena izy na tsy. Ahafahanay mamaritra ny fahadiovan'irany. Raha tsaronao nisy fotoana nanjaka be ny fakana-kerina tovavy teto amin'ny firenena. Andro vitsivitsy tao aoriana an'izay nefa dia averin'ireo mpaka-kerina eny an-dalana indray ilay tovavy. Izay ny tao ambadika ireny raha tianao fantatra. Satria zahanay aloha ilay tovavy ka raha tsy virgin intsony izy, izany hoe tsy pura amin'ilay tadiavinay ny rany, dia tsy maintsy tsondrominay zava-mahadomelona izy voavotsitray. Mba hampisambadidaka ny lerany ka tsy hahafahan'ny tantaran'izay tena zava-nitranga marina sy nohon'ny olona azy. Tsy vanina. Andriamanitra, tena efa biby reto fa tsy olombelona tsony. Sady tsisy olombelona hitro-karazany koa e. Tsy olombelona mitovy aminareo tokoa izay a. Rano mihitsiko. Karazana vampira rasy tena matanjaka izay raha ny marimarina kokoa. Izany hoe afaka miseho andro sy ny sisa. Kanefa mety antitra ary mety maty raha tsy mitroka ny ran'olombelona madio izay mampiverina anay ho tanora indray. Zaho io zao tsy ohatran'izao ahitanao zao mihitsy anie tena endriko raha taona ny tena jereny e. Saingy hoe nahita n'ilay raha pura ny tadiaviko dia zao hitanao mbola mitana tsara zao. Mateza kokoa ny fahatanorana raha mbola madio ilay olana kanazy. Ary tsino azy ianao raha ilazako hoe efa ho 300 taona za manoloana anao io. Andrekako io. Nefa ty endrika ohatran'ireny vao 530 taona ireny. Mandra-piandry an'izay olona kanay raha dia ao anatin'ilay tabla basy fitaratra sahala misy gilasy toy ny hitanareo tao amin'ny salon io izay no mipetraka. Rehefa tonga kosa ny fotoana dia mivoaka atao izay ary mitroka ny ranon'olona mba ahafahana miverina ho tanora sy ery indray. Toy izany hatrany. Mazava aminao amin'izay? Inona daholo re izany? Dia nomenao indrainao izany aza? Dia za izany nomenao indrainao? Azonao tsara. Nareo koa ny sibola mora ny jonoina indrindra satria samy manana ny marary. Azo lolaovina tsara ny fihetsem-ponareo. Azo ahodina amin'ny fahitana sifra ny sainareo. Tsy napoziko. Dia hosahanao tokoa ve ny hamono ahy e? Dia iza izany sisa mba hiateran'ireko? Nahoana moa ny tsy hosahako e? Fa firina efa novinoko kokoa moa raha izay ianao. Sady tsy misy asan'ny saiko amin'izay reninao any koa. Bon, ela be izany fa efa ho lera koa izao. Aiza ny tianao? Le reniko mivantana anao saiko mitsetitra ny ranao sa za ihany no anatrobaka ny tendanao sy hitatiny ranao amin'ity verity? Asa manatona ianao Vonjeo e! Vonjeo olona! Iza koa no ary miantsoantso vonjeonao eo e! Tokatokana be nge ty izany ty e!
Léonce, fomba izako ilay ny felony ato amin'ny teo. Ramatoa Emilie. Ao vahana ny fatoranao dia mivoaingana tato amin'ity trano ity fa ho faty ato ianao. Ramatoa Emilie, ve ianao tia ka mahay miteny ihany? Mahay miteny tokoa fa tsy mahazo miresaka amin'olo tsy fantatra fotsiny, raha tsy hoe nahazo alalana avy amin'ny Ramsey Ansa nga. Tsy Ansa moa zany ny tena anarany, anarana entiny amin'ny tahananareo fotsiny zany. Mahafatapata-javatra zany izy io, mahay mamaky izay ao an-tsaina mihitsy aza raha ny fandinihako azy. Izay no mahatonga mindrikondro-dava rehefa mifanatrika aminy. Ary zavatra tena hipedesany matetika satria amin'ny alalan'ny maso no hamantarana izay ao an-tsainao. Ay ve? Zany mihitsy. Ary mety izay zany no tsy nahalalan'ny marina momba ny fahadiovany azy. Satria ny andro no ny mpanjiny azy rehefa manontany azy Ramsey Ansa fa tsy ny masony. Fa iza tokoa moa zany ny tena anarany? Tsy tsaroako fa ohatry ny anarana lavabe izay le izy. Izay fa vaovany fatoranao. Ary andao sao dia mahatsiaro tenao ihany io. Le karazana fantsika lehibe sady maranitra famonoana ny reto moa mbola tsy tafavokako fa ny hamonjy anao no namaika. Andao, avy manarà. Ary ave misy an'izany koa e. Ie, fitaovana nampanamboarina manokana mihitsy zany. Ary androany angamba ny fotoana ampiasako azy satria efa elany ny andrasako fotoana ohatran'izao amongorana an'ireo mpamono ireo. Efa elany nanomanako an'ity andro ity. Hoay, nanala biriky iray tamin'ny rindrina Ramatoa Emilie tena moka zavatra mifono lamba fitao. Ty, raiso ty karazana fantsika iray lehibe ity dia ampirimy tsara. Dia ampiasao rehefa mifanehitra amin'ny zareo ianao. Tonga dia mifono ny kendreo fa raha tsy izany dia tsy hahafaty azy mihitsy ianao. Ay, misaotra. Fa inona tokoa aloha na tapa-kevitranao vetivety teo hoe hamonjy anahy? Satria ianao no nanampy ahy. Tadidinao ilay zavodona ny fiara teny an-tsena iny. Ianao rery no mba nanolo tanana hafa ny sisan'izay mijerijery fotsiny. Ay, ve ianao ihany iny? Ie, zah iny. Hitako moa ny endrikao ny tojo vaovao amiko koa. Moa efa betsaka koa ny olona matin'ireo tato amin'ity trano ity e. Tsy vitako tsony ny taza-potsiny. Efa ela koa nge zany te hiala tao ambanin'ny fanangejany fa toa voafatotra izany foana e. Fa voafatotra ahoana moa? Aleo amin'ny manaraka zavaiko tsara aminao fa ny voana tato aloha zao ny lahara-pahamehana amintsika. Aza mbola sokafana aloha? Andrikako eo. Hitako moa ka misy an'io alika goavana be io mandehandeha ao an-tokotany ao. Ie, mbola misy ray hafa aza miodiody ihany. Dia mbola misy an'Garobera mpiandry tanàna ihany koa. Sady mila mitandriny tsika fa manana basom-boro ny indrangahy iny a. Dia inona zany ny hevitra ka? Zao misy didikena nasiako pozina nentiko aty. Reto, mino fa raha vao mihinana an'ity io dia tolefika satria pozina mahery vaikany nampiarahako taminy. Dia amin'iny tsika manararoatra mivoaka ato. Za indray hiezaka andrebirebiny sain'ny bebe raha azona ny lakile ny vavahady sy le basiny. Fantatro tsara mantsy fa manam-pitiavana izy io. Ny vadiny raha teo moa efa aman-taona ny maty. Ay ve? Ie, fa aleo tsy mpiaingana le didikena sao dia ho avy eo ihany Garobera ny tia alika tsy mitsahatra amin'ny vovody. Izay, iny fa nohaniny. Iny tokoa fa nitolefika moramora. Mandehana amin'izay ianao miafina tsy ambadika itsy garasy itsy fa za no ao amin'ny Garobera. Raha hitanao eo le alika iray dia nipazo amin'ity didikena anankiray ity indray. Misaotra, zay. Ary tondro vitinao fohitra eo am-potipe le robinao. Dia ataonao inona koa ireny karazana menoty kely misy volombolony ireny? Ilalao kely izay ka. Lehilahy iza moa no mbola tsy voasarika izao vehivavy izao e. Ianao koa dia mampimeka. Eny e, tsy lavina kosa aloha zany. Mbola mitana tsara ianao raha amin'ny taonanao. Aza betsiketsika ao mandra-piveriko a. Eny ary. Iny tokoa fa lasa nitsaitsaikany anatona ny tranon'ilay rangahy-mpiambiny Ramatoa Emilie. Ohatray, azo toa manangana ny tanany tronga izy zany. Io nanambana basy azy io zany le rangahy-mpiandry tanàna.
Ino kosa ny fanampidian'ilay pasika. Dia ino fanasainy miditra tao an-trano Ramatoa Emilia. Nanaikitra izany ny trondro. Ela koa Ramatoa Emilia izany ka. Zaza nefa efa tena mangatsika. Sady ho tratra eto ihany raha no mitoy. Andriamanitro, arina kosa mirondrona ao arina kosa any. Le alika be anankiray. Iza moa no nasiako ny didikena no miny Ramatoa Emilia teo. Tika, iny sakafo ny laty aza manatalana tsony. Andray, toa ny fofofony fotsiny le izy dia avy eo izy mivandravandra ty amina. Losy ty marina fa bigabigany any enjiange izy zany. Aleo era teto angelaka. Andriamanitro, ohatrany ty eto eny marina. Zero raha tsy mahery miazakazaka be ty izy. Rivotra marina ny lambako. Ny anjera vonjeo. Saika ratsy ny marina. Saika lasa sakafo nalika teo ara tsy tonga malaky ianao. Tonga dia nipatsitsaka ny lohan'le alika. Fa inona nefa na ela be anao teo e. Dia tamin'ny fomba ahoana nahazony an'iny basiny? Ny fatorako tamin'ny alalan'ilay minuty kely hitanao nentiko teo ambony fandrinana eo ingaro be re. Ay ve. Sady mitanjaka izy eo ny voatapom-bava. Nataony fahiara-handry aminy tokoa ngamba kanefa ty basim-borona sy reto lakile reto ihany ny tena ny laiko. Ay ve. Ary tena mahery ianao ka. Andao ary sokafana amin'izay le vavahady dia hitsokato tsika e. Raiso ary aloha ty basim-borona ty e. Fa za anandrana ny reto lakile maromaro reto. Ay zary e. Ie. Mety izy amin'reto ary. Andray, ohatrany tsy mahavoa azy daholo angizy natsofoko e. Izany ve? Ie. Fa sao dia tsy amin'reto kosa ary. Ka rehefa tsy amin'ireny ary dia amin'izy e. Any amin'ny ramosy na any amin'ny efitranana. Tena mba loza koa ty marina ka. Dia mbola hiverina hiditra indray izany tsika. Tena tsy maintsy. Ka andao ary. Leo entina foana ty basim-borona ty fa tsy izay hitranga ao. Zao aleo ianao misava ny vata amin'ny ramose iansa fa za kosa hisava ny efitranany. Eny ary. Da iza moa le efitrana matorany ateo. Mety mbola midaboka ao zany izy raha mbola tsy natsiaro tena. Andriamanitro, le ramatoa tao amin'le tabla basy. Ohatrany hoe mihetsika moramora zany. Dikange zany fa efa ho amin'ny 3 ora maraina izao ary efa ho avy hitsetsitra ny rako izy. Losy ty marina. Dia inona zany ataoko? In'ilay izy fa mandady mivoaka moramora amin'ilay tabla basy. Rikoriko marina ty mijery azy. Ohatran'ireny fata mitsangana ireny. Tsy misy manaiko vonoany ty mora fotsiny izany eto rangaha. Abesaiko ty bastina dia mbola tsy manavanana azy mitazona azy. Zany ary tatazo e. Ary mahery be ny sekosiny le basy. Saika nioritra hatramin'ny taola atsandroko mihitsy. Nefa ny le izy toa zara raha niontsiny. Dia izany koa mbola fanampy e. Ohatra toa tsy nampiemitra azy akory nefa mba voako ihany ane. Iny fa manantona tsy moramora foana.
aleo ranga tonga dia ny lohany ny gendrena ho aingana. Iny ary tatazony tifitra mandrivoriva eny an-tampon-dohany ty e. Taritakirany trano marina ny atotoana. Mahatsiraviny ty izy. Andriamanitro, izandray izany ao arenako izany. Matya mama, vonierika dia niraisany tamin'ny tendako sady natony amin'ny rindrina. Fodotra koa le basy. Le dadandramy séance le nihinana ny aja teo angamba ty. Septra marina izay angamba indriro mengaly vao ho faty. Tena lasa maranitra be ny vanginy. Mavo mazavalina koa ny masony. Fonzeo. Inny ty. Ramatoa Emilie, misaotra betsaka fa intelo sahady ianao izay nanavitra. Tsy misy sorana re. Efa ela koa indray ihany ny homana tamin'izao e. Le karazana fantsika lehibe izany le nampiasainao teo. Tohatra ao amin'ny lamosiny tsininy ianao no nanatsatoka nefa tanteraka hatreto amin'ny tratrany. Ie, izy mihitsy iny ka. Raha ny tokony ho izy tokony tsy hiarina teo intsony io. Ary hitanao ihany tokoa ngamba ny laklean'ilay vavahady. Ramatoa Emilie, toa mivoatra be ny vavanao. Ramatoa Emilie, raha tsy maty tamin'iny koa dia tsy haiko tsony e. Tsy mena mivadika ohatra ny tanalahy. Raha amin'ny séance tena nitsatohany tamin'ny antsy avy tao aoriana no namosiny Ramatoa Emilie. Dia sanatry maty ve. Enao androany no anaparako ny abibika eto. Fa maninona moa vononao indray aman-dreniko? Zana raha moa mifanokaka ambavona e. Tena nitakamo mafy be ny kiboko marina. Zany koa mikapi. Eo masonao ihany koa mbola aminokony reninao sy ny dokotera radoradonao iny. Azako ty anao rery zareo e. Tsy misy itirany ane zao e. Satria no esorinao tamiko ny olona akaiky ny foko indrindra. Dia ampiainako ny toy izany koa ianao. Fona re. Fantatro nge fa manam-pitiavana ny dokotera iny ianao e. Ary izany koa toraka izany. Mifona re tompoko. Mamela re. Mifona iny e. Sady tsy fotoana famelana izany tsony koa zao. Mifona re tompoko. Ataoko mahatsapa fangiry firina tsara ianao mandravatapitra ny fofonainao. Mifona re tompoko. Endako tsy kelikely aminao ny ratsambatanao. Zay vao sy tokony ranao. Zay sady e dia efa mivoady amaly e. Kely vovokaina nefa miseho azo hoenjana. Papa sy mama, dia maty koa ve zany nareo? Dia na ngeka efa kely koa sisa dia ifo e. Efa andro isano isaina dia ho ataony raranay. Raha tsy hotsolo moa zany nareo dia izany tsony ny tsodrano mariazinay. Tsy anaiky an'izao kosa ao fa io namono anareo ihany no ataoko sonina amerenana andray amin'ny ainy diana izay efa nataony nandritra ny taona maro. Papa sy mama. Tena saiko maty marina. Ramatoa Emilie. Raha fotsiny manodidina azy
Le pasomborona hitsony pitsiketsitsy. Antraso takazona moramora. Zay araleo amin'izay arina teto dia kendrena tsara ny lohany. Miangaly? Aza mihetsika mahery fa basy tsara fany ty atanako ty zany ary fanaovam-beloma farany e. Trikako tolany dara tsy misy balantsony tao anatin'le pasomborona. Tsy inona indray ny atao? Sy ahoery Miangaly. Zatra manao tsenjery maimbo fotsiny de hoe basy tsara fana baty tsara fany ty atanako ty. Anjarako indray ary zao e. Losy ty marina fa vetivety teo izy de tonga teto alohako. Ohatra ny nanipifako any amin'ny zorodira marina nanipazy any maty alamosiko. Sady lasa lava bengy zany ho tanany zany. Ary zay tokoa voatsaroko le karazana fantsika be makatiro mendramato Emily. Hitanao tsara ty tanako ty. Kino andoharako ny fonao rehefa avy mamono ny reninao jereo any ty anao e. Raha namitsaka tsara sy ny sotro ze nomenanao zao ianao de tsy feno fangirifirina tahaka zao ny andaozo anao an'ity tany ty. Io eny fa nipetraka nanatrika. Manatona ihany. Ary aleo ararotina amin'izay. Iny ary tema tesany amin'izay e. Inona koa zany natsatoko le kiala tsy manjary ty any amin'ny foko zany. Zay kosa angamba fo ny tena maty ka. Jereo fa tsy mihetsika intsony. Dia inona amin'izay zany ny atao? Ary hitan-dramato Emily any aza ve le lakile sa ahoana e? Mandraso hoe savaiko eny aminy. Misaotra n'Andriamanitra. Tsy maty kay ramato Emily fa mbola miaina. Mbola mitepitsoma tsara ny fony. Ramato Emily mare avy ianao e. Aity ny fikiriny amin'ny tanany ty le lakile. Aleo ampiko ianao hiarina de hiarivoaka tatsika. Dia aleo fatorana amin'ity lamby ty nindratranao teo fa ohatra tsy mijanona mihitsy zany raha zany. Mamikira amiko ianao dia andao hivoaka tatsika. Fa tsy mbola maty ve zany izy mivady reny sa ahoana e? Toa efa tsy misy aina intsony raha ny fahitana an'le razana tao anaty tabla basy teo. Tsy hoe maty ry zareo ka fa matory fotsiny. Mamikira tsara ianao. Ohatra n'ireny biby manao hibernation reny dia eo vata fitaratra io tehirizana ny vatany. Ao izy mivady ny miandry an'ilay olona hitrohana raha. Rehefa antitra ry zareo dia atao ohatrany fa raha vo avy mitroka raha madio dia miverina tanora sy matanjaka. Efa nazavan'le asana teo ihany fa ny lohako mbola misafiritaka fotsiny. Ary fantatro koa ve le vehivavy antsoina hoe Diana? Diana? Olon-tindra amin'ny séance madame Diana. Tsy haiko tsara moa ny tena fandihany fa toa hoe ny vatany efa maty moa ny fanahy ny voafatotra. Ny hainoko tamin'ny resaka ry zareo koa dia toa hoe mila vatan'olona mindana ny fanahy raha amin'ny séance mba ampiverina anao foana madame Diana indray.
Tamin'ny séance mbola tsy nahita an'ilay vehivavy fanaperana hoe amondrana ny fanahandiana fotsiny. Ny olana nefa dia misy fombafomba ataon'izy telo mianaka vao afaka miroso amin'izany rehetrarehetra izany ry zareo. Noho izany dia mila velomina aloha izy mivady lehibe vao afaka miroso amin'ilay famelom'ny madamy Diana ry zareo. Enjany izany. Tsy mampino raha tantaraina. Izany mihitsy. Dia efa nahita an'io madamy Diana io koa izany ianao. Feno sariny ange raha ny hevitra ato amin'ity trano be ity. Izay tokoa vao tsaroko. Sariny kay izany ilay ngeza be hitako tao amin'ilay efitra fandriako io. Ie. Ary mbola be dehibe ny mistera finosin'ity toeran'ity sy io fianakaviana io. Izany. Ireny hitanao ireny ny ambangovangony. Miray trano amin'ny maty. Ka zareo nge izany tsy tena hoe maty fa matory fotsiny raha araka ny fanazavanao e. Ie. Fa zao raha sitraka ao tokoa ry dia aleo manaraka toizana ny resaka momba izany fa tena reraka. Azafady ary. Sady efa tiako eto ny vavahady. Ie. Andraso isokafana amin'izay. Zay. Andao amin'izay ary ivoaka e. Efa olona afaka tsika izao. Ohatray. Ary to tsy mandeha ianao fa mijerijery aho fotsiny. Misy olana nga? Mana hoe mbola tsy afaka tanteraka tsika. Satria nahoana ka? Manandrama mivoaka ny vavahady inge ianao e. Tsy azo kokoa izany zavatra lazainao izany. Ao ary ivoaka e. Ndraiky ako. Ay, ohatrany misy manevika tamiko izany ny kiboko. Ay, misy inona ary? Io ary ilay efa nahiko. Mbola voafatotra ilay contrat ianao. Contrat? Miverena ty haingana. Fa inona daholo izany lazainao izany? Tena marina dia efa nanandrana ny tsoaka sy nandika an'izay voasoratra tao anaty contrat koa talohan'izao e. Ny mahagaga nefa dia ohatrany misy ny manjoa ohatrany nahazo anao teo izany foana raha vao manandrana mivoaka tato ankoatran'ilay hoe andro voasoratra tao anaty fifanarahana. Ay ve ka misy an'izany koa e? Ie. Satria raha tsaronao dia samy mitarainy nareo menadà teo ampanasoniavana an'ilay fifanarahana fa voatsindro ny zava-maranitra ohatran'ny fanjaitra ny tananareo. Ay, tena tadidiko tsara. Dia inona nefa ny fandraisan'izany rehetra izany ka? Ny rahanareo inge no nampandeha n'iny penina iny e. Ndraiky ako. Ay ve? Hitako moa ny menamena be ny soratra ilay iziko. Ie. Ny hevitra fa ny famononana izy mianakavy no hanafoana ho azy ny fifanarahana. Ay, toty izany ny tranga. Na izany voafatotra ilay contrat araka ny fandiniako ny olona rehetra ato. Na mbola tsy maty tsara ny ray amin'ny zareo. Andraso. Andraso fa ty contrat no soniavinao. Raha mirovitina nge alohan'ny voahanao ny vavahady indray e. Tole izy koa ty. Fa taizany nahitanao an'ity? Ny tady an'izy iny na elaela natao any efitra ramseansa tao e. Fa ataovy aloha izay teneniko anao izay e. Andraso ary. Zay. Ary levina ohatrany renirehatra ireny ange ilay izy rehefa nirovitiko e. Dia aleo amin'izay hoe hanandry ny ivoaka amin'izay. Oay. Toa tsy naninona tokoa. Andao amin'izay ary tsika andeha. Sa mbola misy andrasana? Toa ohatrany miandry-andry izany foana mantsy ianao. Indrisy ry mademoiselle Mengaly. Fa indrisy ahoany? Ka tsy hitako ange izay nasiany ramseansa ny contrat. Izany ve? Izany hoe tsy afaka ny ivoaka tato mihitsy aho izany. Nga? Dia inona izany ny hevitra? Tena tsy ho vitako kosa aloha ny amelanao fotsiny ato kanefa raha tsy teo nge ianao mety efa nifatoko sisa ny raisina tato e. Hitako ny hevitra. Hoe ahoana ry Mengaly? Misy depoana solika fandrehatra moa ato amin'ity trano ity. Ie. Dia raha tsy diso koa dia gazo no ampiasainareo ao an-dakozia. Izany mihitsy. Amin'ireny lakile maromaro reny mihitsy aza ny lakile an'ilay depo. Finona mahatonga anao an-tany an'izany? Andraso vetivety ary a. Fa ho aiza ianao ry mademoiselle Mengaly a. Aza mihetsiketsika eo mihitsy aloha ianao a.
Voaresotro ny voaka ny trano ihany ny vatiny aza. Dia tena mavesatra ka. Efa voararako hatrany amin'ilay depo nangalako an'ity bidon ana solika fandrehatra ity koa ny antsasaky ny tao anatiny. Ny ampony angamba araraka makany an-dakozia. Dia aleo amin'izay atakataka lavitra mihitsy sao dia ho mainy ny afina tsangany eo. Arehatra sisa ilay ravin-damba dia avy eo atsipy amin'ilay solika fandrehatra. Nalaky ny rehetrarehetrany afo. Hoay, eny tokoa fa manomboka mirehitra ny trano. Maina, andrikako mipoaka ny trano. Tena enjany ity marina. May ilay trano be. Nipitika noho ny fipoahana mihitsy ihany koa Mademoiselle Mingaly. Andraso aloha jereny iny. Mademoiselle Mingaly. Mademoiselle Mingaly, tsy naninona ve ianao teo? Tsy naninona ka. Ay kosa. Kika kely fotsiny ny tioako ilay nianjera teo. Ary ianao tsy naninona? Tsy naninona ka. Manao fiverimena mihitsy ianao ty, Efa vita re iny Ramatoa Emilia. Marina. Fa firina navotanao aminy izay iny. Efa olona afaka amin'izay ianao satria mainy trano. Ary loko fa mainy araka tao daholo ny kontra rehetra sisa tavela tao. Noho izany dia afaka miala tato am-pilaminana amin'izay tsika. Misaotra n'Andriamanitra. Andriamanitra? Teny an'izany Ramatoa Emilia dia nitolefika. Mety noho ny fahaverezan-draha be loatra angambany. Ramatoa Emilia! Ramatoa Emilia! Ay ve ka zany nitrangatany e? Zany efa tatiana andro saina ery. Ay zany zava-doza ny ananareo tany. Dia maty zany le tovolana manao. Indrisa rato Efa nitroan'ilay tatany ao ny sandrany. Tsy nisy nijerena tsony ny vatamangatsikany. Manoatra noreny olona efa 100 taona ireny izy. Na ny anabaviny aza saika tsy nino hoe ny anadahany tokoa nge iny naterina tany an-tranony zareo iny. Ndry mampalahelo tokoa le anabaviny. Tsy misy anterana intsony. Ohatrany hoe nanao sorona ny ainy mihitsy aza anavotana ny anabaviny. Fa dia tena fetsy koa aloha le ansahansanao e. Tena fetsy. Tena hoe tamin'ny anarana fikambanana mpanao asa soa ange ho any nitondrany an'ireny fanampiana an'ireninao ireny. Fa tsy tamin'ny anaran'izany orinasa izany e. Iza moa no nanapory rato Ary tsy nitonona ny anaranao mihitsy ry zareo na indray mandeha aza. Tsy nanapony ninona koa moa izay fa dia tena hoe tsara vita na neninareo. Ay moa zany vidin'ny ainao le izy. Tena enjana. Tsy misy zavatra azo mora tokoa eto amin'ity fiainana ity. Ela ny anako teto amin'ity tany ity fa mbola tsy nahita trangan-javatra mahatalanjana toy izany aka. Aizako mahita an'izay hoe rasina vampire miray trano amin'ny maty sy ny sisa e. Eny amin'ny mahampitsabo anao tokoa aloha dia sarotra be ho anao ny anaiky an'izany e. Saingy efa tia moa zava volombelon'ny tantara e. Tsy ampiara ora vitsy fa aleo angamba manokana andro ray mihitsy tsika resahana ny zava-nitranga rehetra tany e. Sady manao kontrola ny reninao. Any dia sady tantarainao ny anganinao. Fa na za koa aza nge mety hanoratra boky mihitsy dia ataoko hoe miray trano amin'ny maty ny lohateniny. Fa tena misaotra be dia be anao tokoa aloha za dokotera. Lehibe tamiko ny vitanao taminay mianaka. Voadidy soma tsara ihany le reniko. Le Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fitianao. Tsy misy isaorana re Tena misaotrako. Ny adidiko amin'ny mahampitsabo ihany nataoko. Izy ao ambony isaorana fa mbola lehibe ny famindrapony. Mihoatra lavitra be noho ny mahampitsabo anao no nataonao ka. Tena mankasitraka re. Fitaovana mahomby teo ampelatanan'Andriamanitra tokoa ianao. Fa iverina kelany amin'ny reninao tsika e. Mio rano matetika foana ho izy Dia tandremo ny sakafony sy ny zavatra hoanina so lasa be sira loatra.
aza misy adononao reny zavatra nasaiko ny fadinireny a. Eny rehefa dokotera koa. Tsy misy ataonay ao ambany zavatra reny fa aza manahy ianao. Tsy vitako tsony koa ny vezivezy ety manko e. Soa mantsy mbola iveriny ety indray noho ny tsy fitandremana keliko. Dia tsy mba hoe tivy ianao na dia tsidika na fotsiny azy e. Ianao koa zany. Ao ary moa fa andalovako matetika ety ny tokotelako e. Tokotela hoana indray koa e. Tonga dia ataovy rado hafa ianao koa. Oay, ary ohatry ny kofoka ngera matoa Emily izany e. Eny tokoa, andraso jereko malako e. Fa aiza zany? Aty amin'ny hôpitaly re ianao raha matoa Emily a. Hôpitaly? Ie. Fa lamino saina fa efa misy dokotera ikarakaranao io. Andray, toa milatsaka re ny ranomasinao e. Ranomasim-pifaliana reny ahy e. Raha mba fantatrao mantsy fa efa elange ihany no nitady hevitra hitsoahana tao e. Sao moa zany vao tanteraka. Maka aina mihitsy aloha ianao e. Amin'ny manaraka tsika miresaka bebe kokoa ny momba an'izany. Any a? Ka manao ny ianao ato raha matoa Emily? Sao e. Sao hitanareo miramira ny endrika izao. Mitsidika teo mantsy ilay zanako lahy. Vao lasa kely mihitsy izy nareo tonga eo. Ay tokoa moa ka mananjanaka lahy ianao. Ie. Izay no mba ny asambarako e. Ny vadiko moa efa nodimandry efa ela. Ary ny retim-badiko tamin'izany fotoana izany nanosika hiasa tao amin'ny zareo. Niady mafy tamin'ny fahafatesana mantsy ilay vadiko e. Talohan'ny nidirako ny asa tao. Ka rehefa nahita ny karama ny propozeny dia nanaiky. Araka ny kontra nasainy sy ny haviko dia tsy manana lalana loatra ny resaka aman'olona. Indrindra moa fa ny momba ny fianakaviana io izay mitrango ao amin'io trano io. Raha vao mitady andikan'izany tonga dia fantany ary voasazy mafy mihitsy. Izany? Izay ngeny na tonga tsy dia be teny sy miondrikondro dabo ohatry ny reny nahitanareo ary iny. Satria koa nenoko fa amin'ny alalan'ny fijery ny ramose iansan'ny masoko no alalan'izay atao tsaiko. Nanao izay ampanaoviny ramose iansa ihany nataoko dia izay. Toy ny asa fanadiovana sy fikarakarana sakafo. Tsy nasako saina loatra ny ankoatr'izay na dia hoe hitany masoko aza ny zavatra mahatsiravina nataony tamin'ireo olona netiny tao. Satria izay asony vady aman-janako no masaka tato an-tsaiko. Izay ihany. Andro iray ao anatin'ny herinandro ihany moa aho vao mba mahazo mivoaka mijery sy mikarakara azy ireo. Io kontra io ange zany no ahafahany manana fahefana amin'ilay olona e. Izay indrindra. Misy dikany be ny kontra sainy ampanaovina iny satria araka ilay efa nitantaraiko anareo dia ny rahan'ilay manao sonia ihany no mampandeha an'ilay penina. Ary ohatry ny manao fatidra aminy ianao manasoniana iny. Ay ve? Fa iverenako kely ilay tantarany vady aman-janako teo. Nandritra ny fotoana ny asako tao dia voatsabo ara-dalàna ilay vadiko. Satria na efa tsara n'izany ny karamanome ny ramose ahy. Roa taona teo ihany nefa ny fanarahana. Izany hoe roa taona ihany izany no tao anatin'ny kontra. Dia tsy nametraka olana momba an'izany ve ramose iansa? Eo indrindra tsika izao. Raha ny fijery azy ivelany dia toa tsy nampaninina azy tokoa ny fandehanako. Za andalana ody indrindra nefa nare vaovao ratsy. Niara-ny lozam-pifamoivoizana mahatsiraviny ireo vady aman-janako. Mahatsitradrany tamin'izany ilay vadiko raha toa ka vomafy kosa ilay zanako lahy. Tsy roditra kory ramose iansa tamin'izany fa nanontany ahy fotsiny izy hoe dia mijanona indray izany ianaoko. Dia mijanona tokoa ianao? Voatery nijanona satria tiako voatsabo ny zanako. Nanomboka teo nefa no nijery tato anatiko ny fanariana hamongotra ny fianakaviana mpamono olona io. Satria fantatro tsara fa
Ry zareo ny tao ambadika le lozam-pifamoivoizana nahafaty ambadiko sy nampitondra takaitra anjanako fa tsy hoe kisendrasendra tsy akory. Andray nanao fikarohana lalina ary teo ny nalalako fa karazana vampiro ireo olona nisako ireo, ny ampiny zavatra hitako tao an-trano isan'andro. Tamin'ny alalan'ny fikarohana nataoko ny nalalako fa iny karazana zava-maranitra nomeko anao iny no ahafahana mamono andro zareo. Tsy maintsy satohana eo amin'ny fony nefa, satria tsy mahafaty andreo na dia efa napozinana mahery vaika aza. Ay, vare Efa ho tapitra indray tsy inona ny rotoana ny fanaranay ka tsy tea hita loza hitranga amin'ireo akaiky atsony aho. Efa nalefako atsokosoko tany amin'ilay anadahako le zanako ary efa nametrahako voly io anadahako. Izy no hikarakara azy raha sanatrika hoe misy manjoa. Ary io aretin'io foana nge zany ny fomba ray anararotany an'le olona. Izay indrindra. Eo ny ombonany akamaroan'izay rehetra tafiditra ao e. Nangiara ho beram-piandry tanàna io aza nge no ny retim-badiny ny dirany tao e. Maty moa le vadiny taty aoriana dia io izy mbola tamana tao io. Ny ato koa izao le reniko narary dia ny aniaja le anabaviny. Ninao zany ny vadinao dia avy eo ny zanakao. Tena enjana fa sofa rava tao ihany e. Fa ny mahagaga anahany dia hoe ny avan'ireo olona tsy hitapopoka hatramin'izareo hoe zany dia tsy mba nisy nanao fikarohana mihitsy na koa hoe mitorina hoe tsy haiko dia tena tsy nisy naharaka mihitsy ve hoe fomba ratsiny zareo nandritra an'izay taona mifanesy izay. Eny tokoa Tsy haiko loatra rery anakisany a. Izay tafiditra tao tokoa mantsy dia tsy nisy tafavoaka velona na ray aza. Very faty tao daholy. Efa nisy fotoana ihany nisy polisy nandalo tao. Fa tsy fantatro izay nifampiresahandry zareo tao fa dia lasa fotsiny moa le polisy. Monkory zareo le hoe manovaova fomba fiady anjonoana olona dia izay ny tsy mahasarona ny asa ratsiny zareo hatramin'izay. Andriamanitro, mbola mahery izany ireo vavaka nataontsika raha izany. Marina moa. Za io manandrika anao io efa elany ny onina. Efa no heveriko hoe tsy ahita masoandro toy izao zany intsony. Eny tsy niaina endrika fampijaliana be dia nanahoana loatra aloha ahy. Ankoatran'ilay hoe tsy nahazo ny voaka. Nomeny sakafo ara-dalàna tsara sy ny sisa sy ny sisa. Fa le karazana chantage nataony nampitsoaka mangina dia reny ny raha nahita ireny moa ny vokany. Raha nandrika. Misaora re an'Andriamanitra. Olona afaka ianao izao. Tsy misy mangeja tsony. Efa metsara be ny fahasalaman'ny neny mangalo ka. Dia mahazo toa foana mihinana voankazo a. Io aloha izy moa dia efa nilo eto makamaka rivotra kely fa zahay resaka amin'ny mangaly a. Otry, fa inona hono no resahanao amiko ka? Mba mety efa naminavina tokoa fa ianao hoe mety anao ahoana ny toy ny fiainanao taorian'ireny zava-nitranga rehetra ireny e? Toa mbola tsy nieritreritra loatra an'izany aloha ahy e. Toa ny fahasalaman'ny neny foana tato ato no nibahana ny lohako. Ka izay indrindra zao ny resahako aminao zavatra hafa ankoatry ny fahasalaman-drenonao aminao ko. Hay. Raha nanontany faminavinanao ny mety ho toy ny fiainanao ato dia tsy mba mahaliananao ve ny hamatantrany ahy? Ay, ka inona indray ary hono ny mety ho faminavinanao ny mety ho toy ny fiainanao e? Ny eo anelanao ka? Ka efa notaniana fandrika fotsiny ianao. Fanontaniana fandrika ahoana koa e? Marina nge zany e. Ny eo anelanao ny tiako hatrehana ny hoaviko sy izay mety ho toy ny fiainako raha sitraka ao. Tianao ary miangaly a. Radra, menatra be a. Afaka tsy valinao zao nge raha menatra ianao e. Izay tiako ho no mahandry. Izay ara ny valiny e. Tao amin'ilay nieritreretinao. Miangaly? Hoay, faly be a.
aleo kosa ampiana fa tsy ampy anahy le oroka indray mitsidika kely teo hoe ao ay ianao koa